Eny ary de miaraba anisa tokantrano ray am'ty alakamisy fa 8 volana may 2024 ity ary de fifaliana hatrany isan'andro no hitondranay ny arahaba antsika rehetra ny fisaorana ihany koa satria betsaka reo atolo-kevitra zay avy amintsika mpanaraka ity fandarina ity ary eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny de miteny anareo miresaka anareo ary eo ihany koa zay manoratra makaty aminay zay ary ny miantso zany mazava ho azy reny rehetrarehetra eny dia raisitsika ho zava-dehibe avokoa zany hampandrosoana sy hampandehanana ity fandarana miara-manonja ety de isaorako reo namana mpiara-miasa atao amin'ny MBS sy ny radio Mata zay mandoya ny fampifandraisana antsika rehetra ianareo any amin'ny faritany ianareo any ampitan-dranomasina tsy adino satria betsaka tokoa no mifandray aminay aza de omena tsiny indraindray raha ohatra ka tsy voavaly ny MP na tsy voaray ny telefona tsy indraindray eny amin'ny lalana iny fa miverina manao rappel antsika foana zany rehefa hita lizy ao anatin'ilay hoe appel en absence zay na appel manqué tsy voaray zany fa miezaka foana zany mifandray amintsika fa tena voaray avokoa reny vaovao sy fanamariana zay nomentsika ireny fa tsetsatsetsatsyaritra no mbola ilazako zany am'ty fitarainana antsika ity satria anisan'ny niaran'zany moa zany fianakavianay zany dia le fahaverezana moto teny amin'ny faritra Saint-Antoine Andravoahangy teny iny zany izy io dia mbola iantsona antsika raha manam-baovao mahakasika izany moto G5 miloko fotsy ary andolo moa zany papier rehetrarehetra manahirana le satria tena efa miezaka manao ny fitandremana kanefa dia tratra foana ao anatina zavatra tahaka izao efa naparitaka ny sary sy mombamomba azy de anaovana mba antso antsika ho an'izay manam-baovao satria isy ny valisoa omena manoloana zany fahaverezana fananana izany zay ny amin'iny fa petsaka ny zavatra azo resahana mahakasika ny fivoarana vaovao eto amin'ny firenena raha ny omaly fotsiny ohatra de miazakasaka izy mandrapatonga ny tiandroany alakamisy ity zany hoe tao anatin'ny 420 ora de tena fiazakazahany vaovao zany de tena mafy mihitsiny zany fa anisan'ny vaovao efa hitantsika angambana tamin'ny réseaux sociaux tamin'ny fahitalavitra sy ny fizaram-baovao rehetrarehetra tany lay fandarana zay nisy ny filoham-pirenena Ian Rajoelina vola parole zay nokarakarainy ny gazety mpiseho isan'andro izy io zany hoe reo vahoaka zany no mametraka fanontaniana arak'izay tandrify azy makany amin'ny filoham-pirenena de izy no mitondra an'izay valim-panontaniana zay de be da be ny adevitra ny resahana tao anatin'izay fa rehefa miaino an'le izy sy mandray an'le valim-panontaniana indrindrandrindra eto ny filoham-pirenena sy ireo fampanantenany de ho isika hoe tena ao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra tokoa isika zany am'izao fotoana zao teo ihany zany le hoe fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena na fitokanana nataon'ny filoham-pirenena zany fa teo ihany koa lay ataon'ny vondrona toko miaraka amin'ny filoham-pirenena ny TGV sy ireo plateforme manohana azy ao anatin'ny hirimarana hoe isika rehetra miaraka amin'ny Ian Rajoelina de manao famorim-bahoaka de manao fampanantenana de manao lanonana samihafa spectacle hetsika ara-panatanjahantena fametrahana samboady moa eny andelanelana eny mandeha any tahaka ny tany soavinandrina ny famonoana omby sinsisinsisa de efa mitodika any amin'ny fiomanan'ny fiatrena fividiana filoham-pirenena taona 2024 mihitsiny zany ny zava-misy am'izao fotoana zao de nampandehanana rehetrarehetra eny ny filoham-pirenena de mahita karazana fampanantenana mihoatra n'izay fanampanantenany tamin'ny 2024 ary mihoatra n'izay resahana ao anatin'ny PEM na ny plan émergence Madagasikara izy manko nisy fotoana ny teny amin'ny hoe ny velirano na ny serment zay nataony dia tsy mitovy amin'ny promesse présidentielle ary tsy mitovy amina engagement tsotra de mampitomby any zany filoham-pirenena ny velirano na ny serment ataony nefa ny eo aza tsy vita mihoatra n'izay zavatra efa nampanantenaina tamin'ny 2024 zay navadika ho velirano ireny promesse présidentielle zay niresahany reny zany ohatra hoe mandeha any an-tanam-bomanam-potsy ny filoham-pirenena de milaza fa hoe amboariny ty lalany ity Nietsy nefa tsy vita ny RN13, RN10, RN12, RN6, RN5, sy ny sisa. Maro be manerina Madagasikara.
mandeha indray izy anosy be anala de hoe tsisy nitsidiky ty ary tsisy ny raharaha nandritry ny taona maro fa ho amboariny ty lalany ty randray tanana an'izany fitondram-panjakana fa tsy mora manao an'izany lalina nosy be anala zany moramanga nosy be anala ary tena nampikilainy rehetra izany fa nefa eto tsy vita daholo reo lalana zay nampanantenana fa mbola tsy vita reo lalam-pirenena akoatry ny lalana zay nampanantenana fa tsy hanao politika izy raha ohatra ka tsy vita ny rn13 de mbola fahatorany ao anatin'ny autoroute indray le fampanantenana sy le velorano zay nyresahany zany fa vao mainka indray am'izao fotoan'izao ny filoham-pirenena mamatotra ny tenany ary mametraka an'izay velorano zay amin'ny alalan'ny famezina fiaramanidina ohatra entina manarina na manao ny redressement any Airmad zay lasa Madagascar Airlines am'izao fotoan'izao ny famezana fitsaboana ho an'ny zokiolona maimaim-pona izany sy ny fanafody ny resaka centre de formation professionnelle ho an'ny tanora isaky ny faritra ny resaka zay anisan'ny noresahany tao ihany koa dia mahakasika indrindra ny amin'ny akana zany na ampitomboana reo mpampianatra frama ho mpiasa mpanjakana ka mitondra statistika atao anatin'izany filoha de hoe eo amin'ny 503 mpampianatra no raisina hatramin'ny 320 teo aloha zany tamin'ny fanjakana teo aloha dia nandray mpampianatra frama navadiko mpiasa mpanjakana ray alina isa-taona le fanjakana fa tsy mora ny atrika izany feto indray zany filoham-pirenena de mametraka an'izay 31500 izay dia tao anatin'izay ihany koa ny ametrahana tribunal manokana mitsara ny resaka ady tany zany reo rehetrarehetra io zany dia mitombo indray ao anatin'ny efa fampanantenana maro be zay efa nyresahan'le filoham-pirenena ny flyover ny tana masoandro hoe ny voarapita ny usine panneau solaire ny usine éthanol ny resaka cimenterie maro de maro tsy tambo isaina raha nambarana fa de mitombo le izy de zay ny entsika ilazana fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampelezan-kevitra zany ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao de manararoatra io efa nresahantsika matetitetika ny amin'ny hoe tsy fisian'ny lalàna mifehy zany pré-campagne zany ny fitondram-panjakana ny seni raha teo tsy misakana ny ACC tsy manao mise en garde de miara-mirona manao an'izay endriky ny fampelezan-kevitra milomy fotoan'izay mangalady izay ny ekipa mipanatanteraka gouvernemanta ireo olom-boafidy zay miara-dia ny fitondram-panjakana ny sénateur sy ny député miaraka amin'ny be ny tanàna de mampiasa ny fahefam-panjakana mampiasa ny fitaovam-panjakana ary mampiasa ny volam-panjakana azo antoka mihitsiny ao anatin'izany adevitra rehetrarehetra izany tena manahirana le raharaha antony ilazantsika ny izy hoe tsy mifanahtsahana le endrik'ilay ho kandida rehefa avy eo ary iverenan'ny adevitra nresan'ny volony raisam-pirenena ny amin'ny hoe aoka mba hitovy herintsika ny samy kandida na de eo amin'ny sehatry ny hainao manjery fotsiny ihany ary media zany resantsika zany ka na mety manao atele ny fanjakana ny amin'ny hoe fasala des informations sy ny sisa ohatrohatran'izany fa le endrik'ilay fampiasam-baovao hitovizany rehetra mihitsiny eo ambony latabatra-iombonana ary mba ahafandrehetra manana zay égalité des chances sy traitement égalitaire zay ny fitakiny rehetra zay ny tena endriky ny fahalalahana sy endriky ny fanomezana zay tena hoe zo sy asa ny mampanao gazety antoky ny lalam-panorenana zay ka rehefa tsy tafapetraka zany de mandeha ila ny resantsika lasa pensée unique ny zava-misy am'izao fotoana izao de miteny arak'izay tia nytenenina le filoham-pirenena ka raha mba te hitondra fanazavana am'izany lafa ny fanoharana de miteny hoe fanoherana mba alefaso amin'ny ainao manjery amin'ny média publique zany radio sy ny télé RNM sy TVM ty vaovao anay mpanohatry ty mba tsisy vaovao andeha tokana tsony tahaka ny tany amin'ny republika faharoa de sarotra ny ahazona zany am'izao fotoana zao tena sarotra ny ahazona zany fa ahafahana miresaka sy misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fahalalahana izany fa tena miverina mihitsiny la endriky ny demokrasia voangina tao anatin'izany fahafahana mpanao gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra eo amin'ny sambatan'olona hatramin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry zany
sarotro zany am'izao fotoana zao ratsy zay mahazo fanakekezana sy mahazo tombotsoa miaraka amin'ny fitondram-panjakana eo zany manahirana am'ty raharaha ty ary renydretrarehetra reny de denoncentsika daholy atao anatin'ny fandarana de efa nametrahantsika ny fomba hitondrana ny ty fandarana ty ny amin'ny hoe isika manao éducation isika manao information zany hoe miinforme ny vahoaka fa isika koa de mianalyser ny situation ary mitondra no mety ho fomba fijeritsika am'izany lafin-javatra rehetrarehetra izany ka mba tsy andeha reritsolo le fitondram-panjakana de eo mbola anoizantsika isan'andro fitakinany amin'ny avereno anatin'ny canal 7 parabole ary ny Star Times ny fahitalavitra MBS satria betsaka ny malagasy any amin'ny faritra rehetrarehetra zay misy azy any te azo vaovao te iaina amina vaovao marina ary mba te ahita karazana loharanom-baovao na fitrandraham-baovao vokariny ireo fitaovan-tseratsera samihafa de anjara mampitaniny amin'ny hoe ity azoko inona ity tsy azoko inona ity azoko ironana ity tsy azoko ironana fa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao de vaovao nokendrena ho tokana ary nokendrena ho vaovao zay mandeha any amin'ny lalan'ny fanjakana no tena tiany fitondram-panjakana atao am'izao fotoana zao ka na ny avy amin'ny tsy miankina aza zay patron de presse de lasa efa tafiditra ao anatin'ny valan'ny fanjakana ao anatin'ny antenimerandolona ao anatin'ny gouvernemanta de automatique mivoy an'le vaovao mpanjakana tsy problème zany safidiny zany fa ny mpanao gazety koa manana ny clause de conscience izy rehefa manoratra na amin'ny teny na de eo ara ny ligne éditoriale zay apetraka ny patron de presse sy ny organe de presse fa raha misy kosa hainao manjery afaka mety mieritrehitra hoe ity ny zotra-kevitra tiana hitondrana an'ity adevitra ity araky ny ligne éditoriale zay hijoronay de mba tokony anina fahalalahana hafantatra izany satria izany ny ambaran'ny article 11 amin'ny constitution droit à l'information de mba tairitsika amin'ny fanjakana mba hametraka izany ho zava-dehibe ka mba ho hitovy ny fomba fandraisany vahoaka sy mifanakaran'ny vahoaka ny hoe ity misy vaovao mivoaka tato amin'ny RNM tato amin'ny TVM fa ity tato amin'ny MBS radio ty tato amin'ny MBS télé inona zany ny fomba fandraisantsika an'io ahoana ny fomba anadiaditsika an'io fa miankina am'izany no ahafahana mitondra n'ireny loharam-baovao reny ka anaovanaovana ezaka zany tompoko lasy tompoko vavy zay ny amin'ny hoe eto tsy tatasika ny atao eto ary eto tsy voatery hikapokapoka lava ny eto fa miezaka ihany koa ny eto mitondra fandalinana sy fanadiadiana zay mety mahakasika amin'ny fiainany vahoaka mihitsy zany de anaovanay vandondra raha ka tsy ny mpamakafaka politika na mpanetana ihany no miresaka an'izany fa ny solomba-vahoaka koa de miresaka an'izany ny vahiny koa de miresaka an'izany indrindrandrindra vahiny zay avy any amin'ny fototra ny aviny any amin'ny faritra rehetrarehetra any district commune fokotany any de milaza ny zava-misy araky ny fahitany tontolo ambany vohatra rehetrarehetra any zany satria misy tsy tafiditra am'ireny vaovao reny na reny olo reny afaka mientsehatra any an'le fahitalavim-pirenena satria mety anyelingelina ny fitondram-panjakana ny vaovao avoakana na ny zavatra tantarainy ka izany tompoko ny anaovantsika ezaka ao anatin'ity fandarana ity zay ny amin'iny fa efa tazako vomboninao ny solomam-vahoaka ny Madagasikara Mamy Rabelindrina voafidy tetsy amin'ny district any Ambohidratrimo solombavam-bahoaka ihany koa zay questeur fahatelo enivon'ny Assemblée nationale ary secrétaire général ny antokotiko Madagasikara efa eto akaiky eto izy hitondra reo fandalinana samy hafa indray de todika amin'ny député Mamy Rabelindrina isika satria maromaro ihany zavatra tiatsika ho resana tiatsika ho antanina azy ny mahafapana fa ny tena zavatra lehibe tiako ampiomanina antsika i député Mamy Rabelindrina de anisan'ireo zay nahafantatra tsara ny Andohany ty adevitra zay no resany vondrona Europiana ity satria anisany niona matetika tamin'izy ireo zay ara ka efeto akaiky eto izy miarabanao Andriamatoa solomam-bahoaka tafaradalany eto indray am'ty andro ny alakamisy fa 7 volana May 2024 miaraba tompoko miaraba fanira zava-manantany ato amin'ny radio sy fahitalavitra MBS sy ny radio Mata fa indrindraindrindra miaraba antsika mpanaraka ny fandaharana
isan'andro isamaraina amin'ny am'ireo onjam-peo anankiroa reo a sy ny mpampita azy ihany keo any amin'ny faritra isan-karazany raha tompoka ya efa natsiditsidiky teo moa izy député Mamirabe indrindra hoe ny vaovao tamin'ny omaly iny mahakasika indrindra ny fandarina zay novokarina gazety mpiseho isan'andro niaraka tamin'ny fiadinan'ny repoblika de ny filompinena moa zany vahiny tao omaly avola parole anao ny fitenenana raha zay ny atosika andikanan'ly zany fa tao anatin'izay no nisongadiny reto adevitra maro samihafa reto arak'izay fantanina napetraky ny mpiaino zany de namaliny filohan'ny repoblika singanina am'zany ny amin'ny hoe ny olan'ny armady zay lasa Madagasikara Airlines am'izao fotoana zao zany dia nambara ny filohan'ny repoblika ao anatin'ny redressement judiciaire sy ireo hoe fampienana ny isampiasa compression zany de nambara fa de hoe hanampy fiaramanidina ny fitondram-panjakana zany ty moa zany de mamerina n'le adevitra tamin'ny 2024 le hoe tamin'ny fotoana ny teteza mita misy le natao tamtama be le hoe tena tsy zay tsy vitany olona nandritry ny vanim-potoana maro be de ho ataontsika ary itsika de hitondra fiaramanidina kinandro lay Airbus zay nentina atao amin'ny Air Madagasikara mihitsy napotika an'le Air Madagasikara am'izao fotoana zao tsy fantatro nona hoe izay marina ny plan de redressement ny Air Madagasikara io fa raha ny zava-misy de hoe fanampinina ny fiaramanidina zany miazakazahany fanjakana indray am'izao fotoana izao ao anatin'ny fampanantenana vaovao indray zany député Mamirabe indrindra ny resaka fanokafana centre de formation professionnelle plomberie menuiserie pâtisserie couturière sy ny sisa isaky ny faritra de ohatry mbola maheno fofofofona propagande tsika am'izany adevitra zany ny hoe recrutement nanomboka 7 ka hatramin'ity 2022 ty to 2023 misy mpampianatra no any amin'ny 503 sy 3 alina na 31500 de ny fametrahana ihany koa ny tribunal manokana momba ny fitsarana ny ady tany tsy fantatsika moa tany anatin'ny PEM ave zany tany anatin'ny fampanantenana zay nataon'ny filoha tamin'ny fampelezakevitra 2018 ve zany fa ohatrany tsy de naheno an'izany tsika fa ohatry ny endrika fampanantenana vaovao zany akaiky koa le 2023 ary indrindra le resaka hoe amboarina ny rentrée ty moa zany député Mamirabe indrindra malaza tsy nanana tovilitsahona isaky maheno filohan'ny repoblika misy fiaonandehibe na ampanao gazeta na amin'ny fivoahana lehibe tsika de tsy maintsy mare foana ny momba ny rentrée zay misy famatoriny amin'ny vondrona Europiana nefa zany amin'ny endrika amin'ny famatsimbola sy ny autoroute mampitoy Antananarivo Tomasina raha miresaka autoroute tsika zany de hoe tokony hoany Egypta ny délégation na ratsy efa lasa zany délégation malagasy zany satria mikaroka famatsimbola moa zany hanaovana ity autoroute ity maromaro fa nisingantsika akoatrany hoe conférence nationale mikasika an'le hoe tsy fampinaran-tsakafo zay eritreretana any amin'ny volana jona noany sy ny sisa ka aleo ngambana zay vaovao mafana miendrika fampanantenana vaovao zay manimbolo ny 3 zay député Mamirabe indrindra no anomboantsika ny adevitra ny fijerinao andreo efa hitantsika nge zany faniry efa manomboka indray pré-campagne satria raha araky ny voalazan'ny faniry teo karazana fandaharana asa vaovao vo mipoitra avy any anivon'ny mpitatana amin'ny firenena am'izao fotoana indray ireo nolazain'ny filoham-pirenena tamin'ny valandresaka tamin'ny resadresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ireo raha ofehizitsika ho jerentsika tsirairay raha momba ny compagnie Air Madagasikara tsy voazonge no nilana karazana hoe drafim-panarenana ny fitantanana ny compagnie Air Madagasikara Air Madagasikara alohan'ny anombohana ny resaka zay ady hevitra mety andeha rehetra na roviana de tokony ho tadidiana fa alohan'ny zavatra rehetra de orinasa ny Air Madagasikara orinasa ary miaina sy tantanina amin'ny endrika orinasa ohatry ny orinasa rehetrarehetra na dia orinasa an'ny fanjakana azy fa zany hoe zay amin'ny mahafanjakana azy zay no mahatonga ny fanjakana manana reny vola miasa ao aminy mahatonga ny fanjakana manana anjara andraikitra lehibe kokoa miohatra amin'ny mpanana reny vola miasa ao aminy amin'ny fitantanana ny orinasa dia araky ny lazainao teo faniry raha ohatra ity azo lazaina hoe annonce ty filazana vaovao tena hoe vaovao ilay hoe ho ampina amin'ny fiaramanidina miasa ao
ny zava nisy efa niainantsika tany ambadika ny folo taona lasa na tonga va le herbus anankiroa reny 2012 folo taona lasa mihitsy zany reny fidianana nyreny herbus anankiroa reny a izay azo lazaina fa hoe tsy nisy nahazoantsika tombony na nkely azy tao anatin'izay folo taona zay fa faty antoka ray lava zao raha moa le fiaramanidina zao tsy hita zay tena niefa rano hoe aiza sy aiza avy fa tsisy afa-tsy tantarana panina fahasimbana fahalafosan'ny fikirakarana sy ny viditsolika sy ny sisa zay n'olona zay natao anatin'izy za moa de anisan'ny efa narininy indray mandeha nandritry ny efatrandro tany amin'ny toerana lavitra tany a fa ilazantsika hoe vahaolana efa hita fa tsy hainy mpitondra am'izao fotoana satria tsy adino fa mpitondra am'izao fotoana no nitondra tam'izany fotoana zany ary nandray ny fanapahan-kevitra araka ny tenina hoe hatramin'ny minisitra aza io minisitra am'izao fotoana io no minisitra tam'izany fotoana zany zany hoe mikasa hamerina indray ilay nandrakandramana folo taona lasa ka napotika ny Hermady ka na tonga zao fampitehan'ny Hermady tonga hatramin'ny endrika mitady ivarotana azy anaovana varoboban'ny Hermady zao de mbola zay ihany ny tiana ho andrakandramana zay andrany zay ihany ny tiana ho averina tiana mafisina am'izao fitadiavana drafitra fanarenana ny Air Madagasikara izao hoy ianao atao hoe fanomezan-toko vaovao fampanantenana vaovao eny raha ny tena marina manana endrika fampanantenana vaovao le izy fa lay zavatra lazaina lay votoatin'le resaka efa nyteo ihany niverina ny fomba fiteniny ankizy a ary efa fantatra fa efa tsy nahavahan'le olana fa de mbola zay a no arosin'ilay fitondram-panjakana tsy valapatra be amin'iny tsika fa nyresahana ny hoe tsy maintsy mandray mpianatra na vita fianarana anao stage ireo orinasa sy établissement public mazava ho azy ange zany zay le teneniko teo hoe manao ny fiainan'ny orinasa daholo ange reny orinasa reny ka raha ireny aza tsy andray ny mpianatra malagasy iza mono andray fa izay le hoe avoaka le izy a hanana endrika fampanantenana dia hoentina handrebirebena ny sain'ny vahoaka malagasy atao anatin'ny volana maromaro farany mialohan'ny fifidianana anokatra centre de formation professionnelle ho ampitomboina ny isan'ny mpampianatra fram ho recrutena 3 alina mahery atao anatin'ny herintaona asa faniry raha manana ny taremarika fa za matadidy hoe tamin'ny fitondrana teo aloha ray alina isa taona ara tsy tratra sarotra be satria zay ny za tsy miteny hoe tsy azo atao lay tsy possible le 3 alina fa raha possible efa na tokony ho nataon'ity fanjakana ity nanomboka tany amin'ny taona 2024 naninona ny nampiasonina fotsiny reo mpampianatra nangataka fampidirana fandraisana ho mpiasa-panjakana reo betsaka angereo betsaka angeny tonga tany aminay tany nitarainany amin'ireo e fa izay vitsy tafiditra miohatra am'izao 3 alina zao vitsy ny tafiditra isa-taona tao anatin'ny 2 taona farany na ny 3 taona farany zay vitsy tafiditra dia ireo a izay nahita lalana manokana nanana fandraisana manokana tamin'ny tompona ndraikitra isan-karazany fa averiko fa any ambany vohitra any amin'ny farim-piadidy mpampianarana maro any dia betsaka ireo mpampianatra tena nanatenana io fa raha io no ny tanterahana io nge anisan'ireo asa tokony ny tohizana fotsiny e satria asa efa nataony fitondrana mifandimby tany aloha tany fa raha io ny tonga de nytohizana efa maro ihany efa mihoatra n'izany ny mpampianatra zay efa voaray ho mpiasa-panjakana ary mihitsika efa isy fiatraikana eo amin'ny mahamatianina an'ireo mpampianatra ireo a sy eo amin'ny lafi ny fanabeazana ny tanora amin'ny akapobeny de etiko no hoe ho atao mialohan'ny 9 jona ny conférence nationale ho an'ny autosuffisance alimentaire somary mekely afaniry satria raha ny fahavitatena ara-tsakafo dia anisan'ny efa fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny talohan'ny fifidianana 2024 ary anisan'ny lazaina tamin'izany ny fampitomboana ny velara-tany ho volena vary hatrany amin'ny ray hetsy hektara izay raha tsy diso a vao nandeha kelikely nefa tia mandaty dy inona zany zatra mitranga fanotofana tamimbary
Isaky anezaka Taon'ny zany district anisy anao ao mihitsy. aminay mihitsy zany isaky anezaka zany ty fitondram-panjakana ty zany hoe ampianana indray satria tambary anarivony hektara vao resaka am'izany a fa tsy hoe vitsy kely ampianana indray a ireo toeram-pambolem-bary tanimbary zay efa misy eto Madagasikara fa ny ataoko hoe ny contrepartie an'izay de tsy nahitana mihitsy hatreto aloha hoe inona ny zavatra vaovao nyainga tamin'ny asa nataony ty fitondram-panjakana ty nanomboka tany amin'ny taona 2024 ahatratrarana zay tanjona fa avy tatena ra-tsakafo raha mahatsiarotsika de tonga hatraminy hoe hanondrana vary isika aty amin'ny taona fahaefatra tsika tompoko de mbola manafatra vary amanetsy ny taona isa taona taona fahaefatra ho de zao tsika vo eritreritra nefa anao an'lay conférence nationale makany amin'ny fahavitatena ra-tsakafo aty amin'ny famaranana n'lay mandat inona no ambadika zany na zany a midika fa tsy nisy mihitsy ny fahavononana fa falina ndray micro tam'izany fotoana zany a de nilaza zay tiana olazaina fotsiny nefa zavatra mbola tsy niomanana mbola tsy nitanterahana ary mbola tsy teo ampelantanana ny hafahanananao azy na zay le atao hoe kabary ambony vavahady na rehefa nahazo an'le fahefana nahazo an'le fitondrana de tsy nieritreritra n'lay zavatra nampanantenana ny vahoaka fa ny zavatra afa ny skandalina isan-karazany zavatra afa zay niteraka skandalina isan-karazany teto amin'ny firenena no namaika ny mpitondra fanjakana 5 volana 7 volana alohan'ny fiafaran'ny mandat alohan'ny fahatongavan'ny fitoam-pifidianana zay vao hoe hanao an'lay conférence nationale ary ny tena somary manaitra ao anatin'lay izy le fampiasana n'lay voambolana hoe conférence nationale satria raha mamarika tsika tato ato faniry ohatra ny lasa nampiasaina be io satria voizitsika angambany ny atsika moa concertation nationale fa misy mampiasa koa any anivon'ny fanjakana angana be tato ato matahotra faniry mihevitra faniry fa natao anodinana ny sain'ny opinion publique iresaka n'izy moa tsika rehefa aveo iresaka n'iny tsika ny aminy hoe fa manao concertation nationale izahay sy ny sisa satria raha ny tena marina raha nanao an'lay savaradinika savaranando isika de anisany tsindrin'ny mpandray anjara ataony aminy hoe eo ny lafi ny fifidianana eo ny lafi ny politika fa tokony hojerena koa ny lafi ny ara-toekarena sy ny lafi ny ara-tsosialy io tafiditra ao anatin'izany io resaka fahavitatena ra-tsakafo rehefa jerentsika sy adiaditsika sy alalintsika zany resaka zany dia eritreritsika fa taiza re zareo tamin'ny dona ny orana e taiza zareo nandritra zay 3 taona zay teo ampelatana ny fahefana teo ampelatana ny fitantanana ny volam-panjakana teo ampelatana ny fanaovana ny drafitra hoentina mampandroso na tenin'ny PEM faniry teo ny aminy hoe tsy tao anaty PEM fa saky antany efaneva nga faniry moa fa nahita PEM za aloha mbola tsy nahina tsy mbola nahita fa de hoy aho hoe nambarany mako zay tamin'ny fandarana omaly zay fa de hoy aho hoe mbola vo ampidirina anaty PEM koa zany ireto zavatra ny lazaina omaly reto de miandritsika faniry fa dikan'io a de rebirebena ny sain'ny vahoaka tohizana ny fampanantenana pokaty a tohizana ny filazana zavatra tsy ho azo tanterahana intsony a fony izy azo ny tanterahana tsy zay natao fa efa tsy azo tanterahana tsony izy vo miezakazaka manao an'zatsy zaroa ny tantara no itsara rehefa avy eo tsika tsy mamorona tantara tsika tsy manova tantara araka ny efa lazay kombianombiany fa ny tantara no itsara rehefa avy eo fa zao fotsiny amitsika zavatra ivelany azo eritreretina am'izao fotoana zao nge efa tokony rano tena marina efa atao hoe fanomezana nyreny hoeo ampelantanany vahoaka efa tena hoe fijerena ny fomba fanodinana azy mba azon'ny vahoaka tombony marina tokoa mandanina fotoana am'izao fotoana zao le izy député anatin'ny te adevitra ohatran'izao ary zay ny ilaina ny fandarina mampatsiahy ny zava-misy ny adevitra nataony filohan'ny republika zay kandidata am'izany fotoana andrano momba nyfampilena sy fimpina atao amin'ny aino manjery-panjakana zay ny fanatrehany tamin'ny filo Marc Ravalomanana mikasika ny hoe inona mba politika anareo momba nyfampilena sy fimpina de zao nataon'ny kandida Rajoelina tamin'izany fotoana andrano de hoe mena zavatra azo refesina no ataoko ka ampitombo velara-tany azo ambolenitsika 100 000 hektara araka le nampitsahivona eto hoe raha hetsy hektara ka raha ao anatin'ny 5 taona zany a ny tiany tenenina de hoe
avita zavatra ngeza be le fanjakana ka raha ohatra ozy izy ka mahazatra antsika eo amin'ny vokabary 5 taonina isaky ny hektara eo io zany no ampitomboana 2 hetsy-hektara de vita vary any amin'ny 5 hetsy-hektara antsika ary azo refesiny io anatin'ny 5 taona hitondrako nisy azay io nampitsaviny député teo hoe efa 3 taona mahery zao vao hanao conférence nationale ary magagaky tokoa le izy satria hatram'izay de hoe atelier na colloque na séminaire lehibe mahakasika indrindra amina resaka tontolo ara-sosialy ohatrandreny fa eo mila mitandrana tsara tsika hoe misy adevitra politika ve zany rehetrarehetra zany fa zay ny tiako atongavana am'ty adevitra faharoa ty député Mambrabe indriny efa nomeko fampidirina teo le izy hoe tsara toerana ianao iresadresaka fohifohy am'jery atsika député Mambrabe indrina sy mpiaininy amin'ny hoe ny fiaonana tamin'ny volony Europeana ka nahazona andre teboka marobe reto zay nentin'izy ireo tao anatin'le toromarika miendrika baiko ho tokony ho tanterahana ary ny voalohany tokony anatanteraka izany de ny fitondram-panjakana zany ianao de anisan'ny ny vohiny sy ny concertation nationale ary efa anisan'ny nandrindra izany tao anatin'le dinika savaranando niona matetitetika ihany koa tamin'reto délégation ny volony Europeana reto fa misy ihany koa avy any plus de sisisa miona aminao mahakasika indrindra ny fividianana tsara angamba député Mambrabe indrindra mba zaraina amin'ny mpijery sy ny mpiaino antsika ny zava-misy reny lafin-javatra reny no tonga am'tony toromarika lehibe tony ndresaka mihitsy sika tato ato ny amin'ny hoe tokony sy ny fikaonan-doam-pirenena concertation nationale efa nanomboka tany amin'ny volana aogositra taona 2024 no efa nanomboka ny resaka an'io sika volana oktobra nyantso tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Marc Ravalomanana ny aminy hoe tokony havaozina ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana za tsy miteny hoe lalàna mifehy fifidianana fa ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana avaozina satria nahoana satria iny taona iny fitaom-piasana farany iny ataoko hoe mandat iny dia nahafahantsika manao tombanezaka hoe takininona ny zava-nisy takininona ny ainana an'ilay rafitra vaovao napetraka nanomboka tany amin'ny taona 2024 424 zany hoe taoriny ny fahavitan'ilay tetezamita satria ohatra raha iresaka fotsiny tsika hoe ny seni nge taona 2024 vao nisy ny lalàna nametraka ny tena seni araka io ahitantsika azy io fa talohan'izay nge tsisy teto Madagasikara tsisy seni zany tamin'ny transition nanomana ny fifidianana 2024 sy ny nakaty sy 2024 de nisy le atao hoe seni te na lay seni an'ny tetezamita de rehefa vita iny natao ivoahana amin'ny tetezamita fotsiny iny fa natsangana tamin'ny alalana lalàna lay rafitra seni na lay commission électorale nationale indépendante vao miera mikarakara ny fifidianana vao miera pirenena mikarakara ny fifidianana mahaleo tena de io no nitantana ny fifidianana nanomboka ny taona 2024 ka natongavana amin'ny zavatra misy ana am'izao dia hoy teo hoe nahafahana manao tombanezaka iny mandat anankiray iny ary tao anatin'izay tombanezaka zay ny akamaroan'ny mpisehatra ara-politika tsy mimpanohitra ihany tsy ny atoko politika ihany fa na ny ino ty izy fiarahamonim-pirenena na reo fikambanana maro samihafa misehatra anatin'ny fifidianana na olo-pirenena tsotra de samy nahita fa misy tokony hatsaraina misy tokony hampanarahana toetrandro tsy valapatra tsony hoe inavy zany fa misy zany zavatra zany misy tokony hampanarahana toetrandro ireny lalàna ireny tafiditra ao anaty zany koa ny lalàna mampiditra ny seni hanana andraikitra mampiditra ny HCC azafady hanana andraikitra amin'ny fitantarana ny fifidianana tafiditra ao anatin'izany ny lalàna mifeny lisy mpifidianana amin'ny akapobeny ty isaky anampiady hevitra be ty efa tena nampiady hevitra moa zany ny am'ty resaka hoe refonte ny liste électorale sy ny sisy ty ny lalàna mife ny fanaovana fampelezakevitra nanao sangisangy zary tena ny ateo hoe efa manomboka ny pré-campagne fa ny lalàna misy am'izao fotoana zao de tsy ahitana taratra mihitsy
ny fifehezana zany pré-campagne zany efa samy mahalalitsika fa samy manao am'izay itiavany azy ny eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ary efa nyainana zany tamin'ny taona 2024 zany rehetrarehetra zany a mila avaozana ka rehefa samy natsapany zany ireo mpisehatra ara-politika ireo dia na nieritreritra hoe ilay fahataperan'ny mandatn'le CENI teo aloha tamin'ny volana oktobra no tokony ahafahana manao an'izay fanavaozana indray fa amin'ny alalan'ny fikaonan-doam-pirenena zany hoe ny rehetra zany hoe ny lafivalo ny sokajin'olona rehetrarehetra no akana ny heviny alaina ny heviny hoentina manatsara an'ireo lalàna mahakasika ny fifidianana ireo tamin'ny voalohany moa tsika miteny fa ataontsika am'le hoe tsisy ny aino fa mitoytsika tsikivitsika miresakitsika ary mandresy lahatra dia ireo lay nitovy hevitra rehetrarehetra de nyaona de nyresaka de nyvory de nandinika de namoaka fehikevitra tamin'ny alala lay dinika savaranonando tamin'ny volana avrily teo fehikevitra zay nahitana ny dingana eritreretina arahana hanatanterahana la fikaonan-doam-pirenena ary tsy fikaonan-doam-pirenena vita fotsiny tanjona fa ny fehikevitra avoakany a tanterahana eo amin'ny fiainam-pirenena de raha tonga teto ity mission de suivi électoral ny vondrana européana ity na ny iraka amin'ny fanarahana ny sehatra lafi ny fifidianana amin'ny firenena eto ambonin'ny tany fa anisan'izany Madagasikara nanazavan'izany zareo hoe tsy Madagasikara ihany no anaovany an'io fa misy firenena maro zay mila an'le izy a de anaovany an'io fatatsika tsara fa misy ny atao hoe fanaraha-maso ny fifidianana misy ny atao hoe observation des élections ka alohan'ny resahantsika an'le izy de tsara mahafantatra hoe nanao an'izay mission zay reo ary ny fanjakana ny gouvernementa malagasy tamin'izany fotoana zany no nanasandry zareo handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ka raha tonga teto ireo iraka ny vondrana européana reo tamin'ny tato anatin'ray volana farany a tsy hoe tonga ho azy fotsiny hoe na eniny antsotsika na sala am'izany tsia fa manohy ny asa izay ny tanterahany tam'izany fotoana zany zay nientsony ny fanjakana malagasy azy a hanaraka za tsy te hiteny aloha anara-maso a fa hanaraka akaika ny sehatra ny fifidianana teto Madagasikara zay le hoe observation des élections efa nisy ny asa nataony zany tamin'ny taona 2024 ary toy ny fomba fiasa zay lazainy zareo hatrany fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fenitra isa-paritra rehefa miresaka hoe isa-paritra de ny continenta sy ny faritra misy zany sadeka misy atsika ohatra ny sadeka sy ny komeza ohatra ny continenta misy atsika de continenta afrikana zay iombonantsika ao anatin'ny vondrana afrikana sy ny raisam-pirenena mihitsy amin'ny tany mandala ny demokrasia amin'ny akapobeny manaraka an'ireo fenitra iraisam-pirenena ireo ny fomba natanterahana azy a de misy ny dingan'ny tomba fanombanana na ny évaluation ka raha vita ny fifidianana tamin'ny 2024 de nanao ny fanombanany ry zareo ary io a tsy hoe olona recruter ohatry ny aty amintsika hoe misy fikambanana ty anara-maso fifidianana de izay terem-panahy de misoratra anarana de atao ny fanomezana lalana azy sy ny sisa de mena badra tsia manapaizana manokana amin'ny resaka demokrasia reo manapaizana manokana amin'ny resaka fifidianana reo expert amin'ny filazantsika azy ary manana traika efa betsaka amin'ny resaka fifidianana eran'izao tontolo zao reo na nisy olana na ny tsy nisy olana de rehefa nanao ny tombanezaka zareo tamin'ny taona 2024 taorian'ny fifidianana nanana nolazaina izy fatatsika zany anisan'ny nahita zavatra tsy nety teto izy ary nanao recommandation na toromarika ho amin'ny fanatsarana hitsinjovana no avy sady tamin'izany taona 2024 teo zany nisy recommandation zay araky ny filazany voalaza mifaniry teo hoe anisan'ny niona tamin'zareo a voalaza mantsy fa tao anatin'ny herinandro farany a fiaonana 70 ny vitany ny herinandro farany satria ilay professeur Preda
izay ataontsika hoe mpitarika an'ilay mission de raha tamin'ny romaniana izy io teratany romaniana io parlementaire européanna teo aloha izy teo io aloha aha io zany a nandritra le herinandro farana izy ny tena teto madagasikara fa talohan'izay a ilay ireo expert internationaux amin'ny resaka fifidianana no efa nialoha lalana azy teto madagasikara de nandritra le herinandro farana teto azy a fiaonana efapolo mahery kely no nataony tao anatin'ny herinandro de tao anatin'izay fiaonana zay a niaona tamin'ny filohan'ny repoblika izy ny zoma maraina teo moa izy niaona tamin'ny filohan'ny repoblika zany azo lazaina hoe io ny fionana farany anisan'ny fionana farany ny alohan'le conférence de presse azo lazaina hoe io ny fionana farany no tanterahany fa io ny voalazantsika voalohany aloha satria izy anisan'ny zava-dehibe fa niaona tany amin'ny anteny miera-pirenena izy niaona tamin'ny anteny mierandolona izy niaona tamin'ny HCC izy niaona tamin'ny CENI izy niaona tamin'ireo tompony andraikitra amin'ny le ataontsika hoe commission de contrôle du financement de la vie politique sy ministère isan-karazany zay mety ho voakasika izy tsy ho tany saiko eto hoe inavy de niaona tamina antoko politika maro tsirairay izy de niaona tamina solotenana plateforme izy niaona tamina solotenana fironana ara-politika izy zany hoe ny mpanohitra mpitondra fanjakana ny mpanohana ny fanjakana ary tam'izany no tam'y voalohany niaonako taminy manokana amin'ny mahasolotena ny antoko tiako madagasikara amin'ny maha secrétaire général ny antoko tiako madagasikara niaona tamin'ny manokana mitondra ny fomba fijeriny antoko tiako madagasikara amin'ny zava-misy raha-pirenena am'izao fotoana zao fa taoriny zay de mbola voasy indray mandeha niara-niaona tamin'ireo mitovy firehana amin'ny antoko tiako madagasikara zany hoe nisy antoko politika vitsivitsy na lefa isan'andihany moa le izy mba tsy ho be loatra de antoko politika anaky telo hafa no niaraka tamintsika tiako madagasikara zany ho solotena ny antoko tiako madagasikara tamin'ny fiaonana tamin'zareo samy mpanohitra zany ndreo andihany anankiray fa avy eo mbola nisy andihana antoko mpanohitra hafa zay ny raisany akoatra ny antoko mpanohana sy ny vondrona plateforme hafa mpanohana ny fitondrana de tam'izay a no nahafahana niaona tamin'izy ireo mivantana ka nahazonandreo andinindininy isan-karazan'ireo niaona tamin'ny mazava ho azy niaona tamina fianakaviam-be raisam-pirenena zay miasa eto madagasikara koa zareo a nandritran'zany fahatongavany teto madagasikara zany de tam'izany a no ny lazany sy nahatsapany voalaza ao anatin'ny zahatra ny teneniny tamin'ny zoatolakandro zany a hoe mampalahelo fa tsy nisy nampiarina tsy nisy ny fampiarana ireo toromarika nomena tamin'ny 20 sy 20 important be zany iza ny tokony hampiatra an'io raha ny tena marina miantefa amin'ny mpiatsehatra ara-politika rehetra ny afatra nomeny fa iza am'ireo mpiatsehatra ara-politika ireo a no tokony ho nampiatra kanefa tsy nampiatra mazava ho azy fa ny fitondram-panjakana marina fa toromarika le izy mety raisina hoe sosikevitra fa matoa ny fitondram-panjakana niantso andry zareo niantso ny vondrona eropeana niantso ny fianakaviam-be raisam-pirenena handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eto madagasikara dia miandry zay le ataontsika hoe retour miandry akony avy any am'ireo mpanara-maso ireo fa rehefa tonga ve le akony manana endrika toromarika ka tsy mifanaraka amin'ny eritreretan'ny fanjakana de tsy ampiarina le izy kanefa izay no fanamariana voalohany raha nyresaka tam'zareo zay no lazay ny ary naverimberiny hoe rehefa tena nandinika izahay de tsisy ny tanterahana ny toromarika nomenay tany amin'ny taona 20 sy 20 7 sy 20 izay nomena antanana ny filoham-pirenena vaovaofidy tam'izany fotoana zany zany hoe nitsangana ny joro vavolombelona zareo ny lasa fa voatolotra ny mpitondra fanjakana io nantsoina izy anao mission de manao tatitra izy de nitatitra ny mission nomena miaraka amin'ny toromarika maha expert azy fa telo taona efatra teo ana teoriana mahita zareo fa tsy nisy nampiarina raha tonga eto ndray izy de ny fanazavana de zao tsy sanatry fitsabahana amin'ny raharaha-pirenena fa satria mbola mitoy io asa
fanaraha-maso mbola tsy misy ny fanapahana azy avy amin'ny andaniny sy ny akilany dia tonga indray izy manao jery todika manao tombanezaka vaovao ny amin'ny hoe aiza ho aiza satria hiditra amin'ny andiam-pifidianana manaraka amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo sika aiza ho aiza ny zava-misy de eo zany a no iantefan'ny resaka sy ilay ataoko hoe fehi-kevitra navoakany zareo tamin'ny famaranana misy eo anteo de no hoe manamafy ny tokony ampiarana an'ireo toromarika efa nolazaina tany aloha izy ary malahelo ny am' tsy fisiny ny fampanarahana toetrandro ireo andian-dalàna mahakasika ny fifidianana anisan'izany ozy fanomezana fahaleovan-tena amin'ny lafiny isan-karazany ny seni anisan'izany ny fiantohana ny fahafahana maneho hevitra zay zomanina ndeha ny fanehoana an'izay zavatra zay faniry ny apitso ny afaka apitso de efa ny ainan'le tany soavina andriny sika tany soavina andrina hitasy sy ny sisa sy ny sisa ny dikany raha fehezana ny resaka ny fanaovana tamin'ny zoma faniry de milaza hoe tena izao ny fotoana ary mbola fotoana izao a mbola tsy tara hanatanterahana an'ireo toromarika ireo ary anisan'izany ilay fanavaozana ny lalàna mahakasika ny fifidianana eto Madagasikara mifanojo indrindra amin'ilay antso natao mifanojo indrindra amin'ilay dinika ny fanaovana ny tonga hatramin'ilay dinika savaranonando natao tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana avrily teo ary mbola nampiny hoe maneho fahavononana ny vondrona eropeanina hanao tantsoroka amin'ny fanatanterahana zany mety efa amin'iza moa tony resolution fehi-kevitra tony mety efa amin'ny mpisehatra politika rehetrarehetra eto Madagasikara anisan'izany ny fitondram-panjakana indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana an'izany ny dikan'izay a raha te hanana endrika fifidianana madio araka ny fomba fijery ny expert internationaux azy sy araka ny fomba fijery ny fianakaviam-be iraisam-pirenena azy tsy azotsika atao tsinitsinona vondrona eropeanina mety isy teny hoe vondrona anakiray ve nomby teny fa tsy azotsika atao tsinitsinona vondrona eropeanina fa efa firenena ampolo no ao no mikambana ao anatin'io fa ny firenena sasany a mbola manany ola zay nko rehefa avy eo dikan'izay mitovy amin'ny fomba fijerytsika ny antso ny fikaonandoam-pirenena iresaka indrindra mikasika an'izany fanavaozana ny lalam-pifidianana izany lalàna mahakasika ny fifidianana izany ny fehi-kevitra navoakan'ny vondrona iraisam-pirenena miroso am'izay ary tsika izao ary eo mpiandrasana n'le tena fandaminana ary miazakazaka mihitsy sika satria amin'ny faraparan'ny volana jona ny fahataperan'ny fivorian'ny parlemanta ny anteny miera anakiroa ny dingana rehetrarehetra irahana de tokony ho atao zany de tokony iafara any anivon'ny parlemanta foana fanaovan-dalàna ny resaka eto e zay indrindra tsika manara-dalàna tsika tokony iafara any izahay efa ny teny fa tratra io raha ny tety andro ny jerena mbola nanamafy ny vondrona eropeanina tamin'ny zoma fa ampy tsara izao fotoana izao raha sendrasendraka misy ny mbola tsy fahampiana mbola afaka miomana hoy izy ho amin'ny fitaom-pivoriana manaraka zay mbola tsy tara ny dikan'izay miomantsika reto a de manantitra ny antso zay efa natao amintsika rehetrarehetra na aiza misy atsika na inona rafitra zay le atao hoe lafo valo zay le atao hoe tsy mialonjafy fa ilaina ny hevitra avy any amintsika ny fitambarany reny a ny fanambarana ny reny a no azotsika fehi-kevitra vaovao azotsika lalàna vaovao hoentina amin'ny fifidianana manaraka izao ary zay efa mahalala fa na fiarahamonim-pirenena na fikambanana isan-karazany eny hatramina fikambanana miankina amina fiangonana sy ny sisa sy ny sisa sy ny tsy miankina rehetrarehetra de efa samy manana ny atelier sy ny fikaonany isaky ny sokajy misy azy avy any ireny rehetrarehetra reny ny fehi-kevitra avoakanareo avy any no entitsika aty amin'ilay fikaonan-doa nasionaly ka hananatsika hevitra iombonana averiko fa mila fanakalo hevitra ary mila manana fehi-kevitra iombonana
ny rehetra eto Madagasikara mba ahafahantsika mahatratra ny tanjona amin'ny fikonan-doam-pirenena io. Azo ny fanjakana atao samy mahalala an'izany tsika no manovana io am'izay itiavana azy. Azonay solombavam-bahoaka amin'ny fironana misy anay tsirairay avy atao no manao tolo-dalàna avy hatrany makany anivon'ny anteny miera rotota fa tsy izay ny tanjona, tsy ny eritreritra ny antoko député Timarera ny tanjona, tsy ny eritreritra ny députéna antokona vondrona parlementaire anankiray irery ny tanjona hoe hoentina any de aroso hanana endrika lalàna vaovao, fa ny hevitry ny rehetrarehetra eto Madagasikara no atambatra de hoentina aroso mpanarahana ny dingan'ny fanaovan-dalàna. Zay raha fehezina fanira zafimanantany ny mission na ny iraka nataondray solotenan'ny vondrona Europeana tonga teto Madagasikara, izay rehefa fehezitsika de mahavelombolo satria fanojo ny eritreritra ary hita fa tsy mamela antsika ho irery ireo fianakaviam-be raisam-pirenena ireo. De eo am-piandrasana zany tsika député Mame Rabelina ny amin'ny hoe fahatanterahany zany satria tena zava-dehibe tokoa izay araka ny fanazavana nataonao teo tena nisy lalany be da be vao tonga tamin'izao tsika ary tena manara-maso mijery ny zava-misy nisy heritra raisam-pirenena amaraparana anazy mbola maro atao moa isika député Mame Rabelina fa amaraparana anazy de ny amin'ny hoe fivoriny ny anivo ny antenimieram-pirenena misy adevitra mandeha eny am'izao fotoan'izao am'ireo hoe fandaniana an'ireo findramam-bola zay nataontsika na ratification zany io moa zany pitsopitsony lalàna sy maintsy mandalo ny antenimieram-pirenena fa tsara angamba mba hitona na farazavana ihany le prirtime zany na le projet prirtime 1 zany zany hoe fanatsarana ny famatsiana sy fitaterana herinaratra zay vatsinina banque européenne d'investissement vola mbola nisy ao anaty volana européenne ihany zany banque lehibe zany ary zay le teneko amintsika hoe tsy mandendeha ho azy le zava-misy fa misy dikany avokoa ka marina fa maromaro ny ao anatin'ny lahadiniky ny antenimieram-pirenena député Mame Rabelina fa izy ty ngamba ny raha misy azo ambara de aloha mba misy zavatra ambara kely ihany satria mahaliana any rehetra ny zava-misy zany am'izao fotoan'izao ny délestage tena mamay eto Madagasikara fa tsy araka ny teny fitondram-panjakana efa ilamy io délestage io tamin'ny voalohan'ny volana janoary teo ny compagnie mamofopofona iala ny solika hiakatra eto Madagasikara mikorotana avokoa ny lafin-javatra rehetra ka ao anatina nitra vitsivitsy angamba député Mame Rabelina raha misy azonao ilazana zany iresana am'izany de mba hitondrana fanazavana fohifohy. Anisan'ny volavolan-dalàna dinihana atao anatin'ny herinandro sy ny tapabolana manaraka io resaka prirtime 1 io araka ny voalazanao resaka angovo zany hoe énergie électrique fanaparitahana ny herinaratra amin'ny axa Antananarivo Toamasina Antananarivo Toamasina satria ilay ligne zay mampitohy an'ireo no amafisina raha voalaza ny anatin'ilay fiche de projet zay naseho anay tamin'ny fivorian'ny commission omaly maraina dia amafisina ny tanjaky ny herinaratra mandeha amin'io famatsinana io fa indrindra ny fahafahana manaparitaka ny famatsiana amin'ny toerana lalovany. Ny zavatra hitantsika de rehefa mahita reny le haute tension na moyenne tension reny tsika de hoe matetika ny tanàna lalovany reny tsy misy jiro akory fa le pylône fotsiny no mitsatoka am'le tanàna de lasa le ataoko tsika hoe le herinaratra tateriny ny câble sy pylône be de be ina makany am'izay andehanany ihany. De anisany tafiditra ao anatin'io tetikasa anaovana famatsim-bola prirtime 1 io zay ny anaran'lay tetikasa anisan'izay ny fanaparitahana ny herinaratra am'ireny tanàna toerana lalovan'ireny pylône ireny ampahany amin'ny Antananarivo fa ny tena ampahambetsaka de mahakasika ny faritany Toamasina betsaka ny adihevitra nandeha teo anivon'ny fivorian'ny vaomiera voakasika omaly teo atao amin'ny antenimieram-pirenena
fa ny anisan'ny tena nahabe resaka tao anatin'ny adievitra de ny hoe raha amin'ny lafin'ny teknika no ny resahan'ny solotenan'ny gouvernemanta zay nandroso an'io volavolan-dalàna io lafin'ny teknika sy ny lafin'ny ara-bola famatsim-bola sy ny famerenam-bola satria misy resaka trosa vaovao an'ny Madagasikara io napetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ho aiza miohatra amin'ny farany ny fetra tsy azo oarana ny amin'ny fampidirana amin'ny firenena amin'ny trosa vaovao Madagasikara ny solotenan'ny ministeran'ny teti-bola moa tao fitantanam-bola de nanazava an'iny izy fa ny amin'ny lafin'ny teknika efa nilazaiko teo hoe zay ny filana azy fa nabe adievitra tao de aiza ho aiza ny lafin'ny sosialy sy ny tontolo iainana tontolo iainana zany ny permis environnemental sy ny sisa ataoko anaty fonteny mandalo vetivety fotsiny ty faniry namala ny tompony andraikitra hoe hivoaka amin'ty herinandro ty ny permis environnemental dika zay mbola tsy nivoaka fa ilay tolo-dalàna ny tonga aloha any anivon'ny anteny miram-pirenena satria zay mantsy nany hoe raha mbola tsy mivoaka ary ny permis environnemental kanefa izahay anapa-kevitra momba anyty de inona no mitranga rehefa avy eo raha ohatra raha tsy mahazo raha tsy mahazo an'le permis environnemental de nanazava moa ny tompony andraikitra hoe ho tafavoaka alohan'ny andehana an'ilay lalàna eny anivon'ny science plénière ilay permis environnemental miandritsika tsy valapatra be tsika fa mitatitra eto fa tsy miady hevitra fa anisan'ny nampiady hevitra tao koa ny lafin'ny sosialy ny aminy hoe ary nahoana ny tsy voalaza tao anatin'le fiche de projet anisan'ny objectif na impact satria rehefa manao fiche de projet de misy zay ny eo amin'ny lafiny hoe tokony ho fampienana na fifehezana ny sandan'ny herinaratra tsy mba voalaza tao zay kanefa anisan'ny manahirana ny ponina amin'ny akapobeny mihitsy ny fiakarana tsisy farany sy olana amin'ny sandan'ny herinaratra io de rehefa nijerena tokoa tsy mba voaresaka tao zay ary anisan'ny nangatahana ny hoe tokony ho faritana aloha ny contrat fifampirarahana ny fifanarahana amin'ny mpamatsy an'le herinaratra ny jiramaso fanjakana ange mpivarotra sy mpitatitra an'le herinaratra ary mpanaparitaka azy fotsiny fa ny mpamatsy an'le herinaratra mbola tsy miankina mpamokatra mihitsy mpamokatra io mpamokatra an'le herinaratra orinasa lehibe anankiray tsy miankina amin'ny fanjakana ary amin'ny maha orinasa mpamokatra an'le herinaratra azy mpivarotra an'le herinaratra de malalaka izy am'izay tarifa tiany ametrahana azy izay ny nangatahanay solombavam-boaka mpiambana tao anatin'ny vaomera hoe tokony ho jerena kosa ny am'izay die ny mieloha fa tsy ho angazena ny fanjakana am'ty zavatra ty avy eo rehefa avy eo ilay orinasa tsy miankina tsy ho voafe ny am'izay tiany atao ny amin'ny varotany an'lay herinaratra makany amin'ny jirama ny jirama rehefa avy eo tsy maintsy aka-tombony de tonga am'lay hoe tsy fifehezana an'le izy zay raha feheziko amin'ny ambangovangony fa adihevitra mbola mitoy moa io satria mbola iroso makany amin'ny fivirimbe azony rehetra trena na lay atao hoe science plénière io volavolan-dalàna anankiray io de avy eo mbola ho any amin'ny anteny mieran-doolona de ho hitantsika hoe takininona ny hotoy ny adihevitra sy ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izay ya raisitsika io zava-dehibe mihitsy zay satria rehefa avy eo manko so isy menimenina indray fa tsy mahita ny solombavam-bahoaka ve za tsy hitandrareo député tamin'andalo fa zay mihitsy le izy alohan'ny ratification fandaniana de tsy maintsy mandeha ny adihevitra ohatran'izao fa raha tsy mandeha ny adihevitra de manahirana ny fehezana andrarary zay le tiako tenenina hoe tsy mitaza-potsiny tsy mipetra-potsiny ny solombavam-bahoaka ny antoko tiako Madagasikara député Mahamira Benrina misaotra anao de amarany azy angamitsika anatin'izay hoe mety kokoa kely na mety fisaorana ho an'ireo mpiainantsika satria amin'ny heriny an'io ty zao indray no raha ohatra ka tahin'ny tompo amin'ny fandaram-potoana de miara-dalana eto indray zany tsika député Mahamira Benrina araka izany de makasitraka ny mpanaraka ny fandaharana hatrany tamin'ity alakamisy marainy ity afaka niaraka teto na de tereniny fotoana sy ny asa mandrararitsika na izahay aty na ianareo any de misy an'ity fionatsika isa-maraina ity izay afahantsika mifampizarany vaovao farany eto amin'ny firenena makasitraka tamin'ny fanarahana zany ary manome fotoana ho amin'ny rapitso zoma indray ho an'izay tompona anjara am'izany kopatanana manokana ho an'ny mponiny distrika eny Ambohidratrimo ray manontolo ary miratro soa antsika voaray daholo ny resaka
zay nampitaina avy any aminareo fa dia eo pampitana zany any amin'ny tompona laikitra isan-karazany tsika dia rasoa atsika rehetra mandra-peona tompoko. eny ary misaotra ny député Mamy Rabendrintsika tamin'izay fanazava-kevitra marobe nentiny tamintsika teo zay satria de nahazotsika nahazo ny tena endri-baovao sy ny zava-misy marina tao ambadiky ny adevitra rehetrarehetra indrindrandrindra ohatra ny resaka hoe fandalovan'ireo sehatresam-pirenena teto Madagasikara ny ezaka ataon'izy ireo ka raha hoe ao anatin'ny herinandro zany fionana 700 zava-dehibe zany ary ny fitondram-panjakana ray manontolo ny endriky ny fanaovana politika ny mpanao politika ny vondrona politika ny plateforme ny société civile marobe zany no niaona tamin'izy ireo araka ny nambarany député Mamy Rabendrina teo zany hoe lay sehatra iraisam-pirenena de mahatsiaro zava-dehibe mihitsy ny am'lay zava-misy eto Madagasikara ka tsy mipetrapetra-potsiny ary tsy mandany vola ny amin'ny hoe miala ny toerana misy azy any de tonga eto Madagasikara ty fa mba te ahita ihany koa hoe mba hisy filaminana eto Madagasikara de nahafahany rehetra nitondra zay zava-misy zay teo amin'ny nivony sehatra iraisam-pirenena zany adevitra zay noresahany député Mamy Rabendrina zay ary zay le tiako tenenina hoe arao atsaka ny sandava ny zavatra ambara eto anivony miara-manonja fa misy zavatra fantatra maro be ary misy adevitra zay hoentitsika anatin'izay hoe objectif lehibe zay ihany koa zay hitondrantsika ny fivoizana ara-tserasera atao anatin'ity fandarana ity ka rehefa manaraka tsika de tsy very mahazo tsara mihitsy ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mahatsapa tsara itsika fa tsy mipetrapetra-ponina ny tompona andraikitra tato anatin' zany miara-manonja zany ny solombavam-baoaka miara-manonja ihany koa MBS Radio Mada fa tena nanao an'izay tena asa lehibe nanomboka tany amin'ny volana aogositra hoy ny député Mamy Rabendrina de efa nandeha zay adevitra momba ny concertation nationale zay de nitoy de tonga hatraty amin'ny volana may izy am'izao fotoana zao ary ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy nivoy am'zany ka izay ny aintotsika ilazana ny amin'ny hoe tsy mora lay andraikitra kanefa nijoroantsika hatramin'ny farany zany nataony ny solombavamboaka tiako Madagasikara zany ary ny solombavamboaka zay ny sehatra ny tondra an'hevitra teto anivony miara-manonja MBS Radio Mada de nametraka an'zany ho zava-dehibe ary tsy nitaitana maipaka mihitsy mahasoa an'le firenena nefa zany rehetrarehetra izany ka izay ny antony mahatonga anay resaka amitsika mandrakariva ny amin'ny hoe misy dikany sy antony daholo ny zavatra resahantsika eto takony maro zao ohatra tsika de ny resaka ny zany système anti corruption zany ny resaka ny amin'ny aiza daholo reo grand dossier mandehandeha reo aiza daholo reo olona zay miafina ao ambadiky ny fanjakana sy reo mpandraraha rehetrarehetra reo fa mahafantatra non di politique tsika ao anatin'izao situation rehetrarehetra ao zay ho resahana amitsika afaka andro vitsivitsy na sara am'zany fa eo ampandaminana azy tsika fa misy zavatra be da be zay ezahantsika ho vakina batsilana ao anatin'izay adevitra rehetrarehetra izay fa efa nresaka nomaly maly alarby zany mahakasika indrindra ny amin'ny hoe ny raharam-bolamena eto Madagasikara zay voalaza moa zany tao anatin'izay hoe vola maloto 1800 milliards d'ariary zay hoe nivezivezy teto Madagasikara zay de hoe ny kolikoly ny trafikambolamena no tena anisany betsaka tao anatin'izay hoe vola maloto nambara ny samfinina zay tsika moa efa niezaka nitondram-pahana vidéo zay ny vokariny transparency eto Madagasikara zany hoe ity misy interview nataondrareo mpanao gazety mpitraka vaovao tao anatin'le malina zany de hoe kolikoly sy akoso-bolamena zay moa no nampitondrain'izy ireo an'izay lohateniny zay fanadihadiana lehibe nataon'izy ireo tany Betsika izany Betsika moa de any Ambilobe no misy an'izany eo anatin'ny faritany nantsiranana misy mifaritsidihana nandefa sombontsika teo amin'ny 5 minitra teo fa eto ndray zany tsika de andefa ny apahan'iny vidéo iny tapany faharoa zany zay miresaka indrindra ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao gazety zay mivondrona eo anatin'ny transparency ihany koa zany atsapahatsika ny lanjany zany hoe misy ity volamena ity fa betsaka ihany koa ny zavatra mbola tsy ara-dalàna ny adevitra andresantsika eo maly de hoe le fomba fiasan'le fanjakana mihitsy ny tsy mandeha am'zay loana
lasa sehatra matimaty, départementa matimaty, départementa tsy azo interna, départementa marefo, départementa iarany kolikoly, départementa tena misy iny zany hoe fanondranana tsy ara-dalàna zany, fanondranana antsokosoko zany lay départementa ny arena ankibon'ny tany am'izao fotoana izao. Sy loharano-karena no hoe manko tsy misaraka mihitsy ireo ny hoe minina sy ny resource stratégique zany. De izay ny antony anaovantsika mihitsy ny fandefasana reny horonan-tsary nataona sampany inona moa zany an'izay ngeza be eo amin'ny sehatriraisam-pirenena reny zay miasa eto Madagasikara mba ho tsapany rehetra ny lanjan'ilay harena zay eto Madagasikara. Ka indroara atatsika namana teknisianina andefa izany fanadihadiana tapany faharoa zay nataon'ny transparency eto Madagasikara izany. Niezaka naka ny hevitry ny ben'ny tanàna mandrara Louis Fernandi moa izahay saingy sady tsy tratrantso ny tenany no tsy nandalo tao amin'ny commune nandritra ny fandalovana tao. Akoatra ireo tamberina mivantana miditra amin'ny commune ireo dia mbola nisy ihany koa ny saran'ny fandraharahana na ny frais d'administration izay narotsaky ny bureau des cadastres miniers de Madagascar tany amin'ny trésor public ho an'ity commune betsika ity. 23 247 663 ariary no frais d'administration ho an'ny commune betsika tamin'ny taona 7 arivo. 14 367 000 ariary kosa ny taona 7 arivo. 263 610 ariary ny taona 7 arivo ary 307 545 ariary kosa ny taona 20 arivo. Nanomboka ny taona 7 arivo ka hatramin'ny 20 arivo dia 38 184 818 ariary ny frais d'administration tokony nirotsaka ao amin'ny tapombolan'ny commune betsika. Tokony nirotsaka saingy 2017 à 2020 tsy nisy frais d'administration na dia ray arany. voasoratra mazava tsara anatin'ny tranokalany SAMM ireo vola ireo. Nankaizy ireo frais d'administration ireo, izy no nisitraka izany. Tsy mivoaka mihitsy ilay vola le répartition anjanany commune efa firy taona dia ao amin'ny trésor ihany. Dia ny olona tsy dia lalana fa ny volanay dia lasa nareo nefa ny ao amin'ny trésor koa ny problème dia efa be dia be moa nefa ny fanantonana fa mbola tsy résolu hoe misy commune du ressort zany hoe ny voan'le les substances minières nefa tsy mahazo ny anjara. Manan-karena volamena ny commune betsika. Ny 13 isanjaton'ny vokatra volamena eran'ny Madagasikara teo anelanelan'ny taona 17 arivo ka hatramin'ny 20 arivo no fantatra fa nivoaka avy eo betsika araka ny fanadihadiana. 10 207,94 kg no vokatra azo nandritra ireo vanim-potoana ireo ka ny 1300,98 kg amin'ireo dia avy eo betsika ho hiatrany io fanadihadiana io. Saingy sy hitantaratra amin'ity commune ambanivohitra betsika ity ny fampandrosoana. Toy izao ohatra ny lalana makany amin'ny bureau-ny commune. Lalan-tany tsy tonga ny fiara mazava ho azy. Ireo mpivarotra sy ny bazary milona ao anaty ranompotaka. Ny vola nefa takina amin'ireo mpitrandraka sy ireo mpandraharaha-trany. Misy ihany ireo fotodrafitrasa lehibe toy ity bureau-ny commune vao atsangana ity, saingy voalaza fa ny premier ministre Ntsay Christian izay zanaky betsika nanome vola nanamboarana izany. Tsy mazava ny drafam-pandrosoana eo anivon'ny commune betsika. Tsy misy ny fitantanana mangarahara indrindra eo anivon'ireo fahefana mpanantanteraka. Le vola miditry na tsy miditry manjary tsy dia tsara loatra mandenga madamo fa aleo le tompony andraikitry mihitsy zegny ny agnotaniana mivantana zegny. Ia fa zay tompony andraikitry fa tompony andraikitry amin'ny hoe asa andavanandro mandaiky raha io fa tsy tompony andraikitry amin'ny hoe vola vola mi. Ny 2 febroary ka hatramin'ny 15 febroary 2024 arivo ohatra dia 9050,3 grammes ny volamena voatrandraka tao amin'ny commune betsika araka ny tatitra voarakitry ny régisseur ny commune. Vokatra avy amin'ireo mpitrandraka madinika miara-miasa amin'ny Maragold ireo. Io vokatra io dia akan'ny faritra sy ny commune Tamberina ray faingo 4 isanjato. Mivangongo amin'ny ben'ny tanàna ny fahefana rehetra, any ka tsy maharaka amin'ny fiodin'ny volabe sy ny famoahana azy ireo ny lefitry ny ben'ny tanàna. Zay zao tsy hoe asa mandalo aminay dinagna vola ici dia mandeha mitsikoa tsy ane hoe ohatry vola azo na zo plainao zegny parce que vola mainao igny tsy ane aby nefa vetsy na tsy vetsy fa ireo mihitsy zegny mavaly zegny dia sy misy elemena mifidy 20 000 fa nareo ambakany monsieur le maire zany tsy mifampiresaka
zavatra tsy tenenanareo asa fofa resaka vola zay tsy de marigny loatra fandikan-dalàna hafa mitanga amin'ity commune betsika ity ihany koa ny ataon'ny orinasa Kroma. Saika amin'ny anaran'ity orinasa Kroma ity avokoa ireo périmètre fitrandrahana volamena mahatratratra amin'ny 9,520 hektara ao Betsika. 2018 zany zareo nando frais d'administration farany dia raha ohatra zany 272 zany nisan'ny carré ao amin'ny permis Kroma zay somary lehibe ihany zany dia permis d'exploitation moa le catégorie misy an'le izy. raha lalàna moa zany dia raha hoe tamin'ny 18 nando farany dia tokony efa eo mpanatanterana ny annulation zany le BCMM zany amin'izao raha ohatra ka raha tokony misy 125 256 000 ariary no frais d'administration nalohan'ny Kroma farany ny taona 2024. Ankoatr'izay dia sady tsy manao ny tatitry ny asa fitrandrahana araka ny fahazahoan-dalana laharana 31 386 ity orinasa ity no tsy manao tatitry ny vokatra voatrandraka ihany koa. Fantatra ihany koa fa maro ankehitriny ireo orinasa izay mitrandraka eo amin'ny faritra tokony hitrandrahan'ny Kroma. Ity farany ihany no manome alalana ireo orinasa ireo. Isan'izany ireo mpitrandraka miara-miasa amin'ny Madagold. Raha ny fanazavana avy amin'ireo teknisianina dia tsy ara-dalàna ity karazana sous-location ity satria dia mila manao ny antsoina hoe contrat d'ammodiation any amin'ny BCMM ny Kroma. Izay vao mahazo manome alalana ireo orinasa hafa hitrandraka eo amin'ny périmètre tokony niasana. Mbola baraingo amin'izao fotoana izao ny amin'ny votoatin'ny fifanarahana eo amin'ny Kroma sy ireo orinasa ireo. Mbola tsy hita taratra hatramin'izao ihany koa ny fanafoanana ity fahazoan-dalana hitrandraka ny Kroma ity izay tsy tokony hifarana raha tsy amin'ny 7 janoary 2024. Ny alafady ao Andavakoera izay tantanin'ny ONG fanampy sisany no tsy amin'ny anaran'ny orinasa Kroma malagasy hoy ny fanampim-panazavana. Mbola ady mafy sy sarotra ihany koa ny mifehy ireo mpitrandraka tsy hiditra ao anatin'ny antsoina hoe noyau dur ao anatin'io faritra rovana io. Tamin'ny 2008 nakatety no tena nisy ruée d'or tao anatin'ny zone tampon. Sy tena malaza moa zany ny partin'ny Berzika sy Ambilo. Dia ny fitrandrana ao nefanya fitrandrana semi-artisanal tena misy satria mampiasa motera zareo mampiasa dynamite kely ihany ao anatiny ao hatrizay zareo tsy tafiditra tao anatin'ny noyau dur. Tamin'ny 2020 raha nanaraka an'le filon izay nisy an'le ivelan'ny noyau dur dia à quelques mètres même pas 5 mètres ny noyau dur no vaky ny fatanan'ireo. Dia le filon nefany mireo miconverge ao anatin'ny noyau dur. Nanao tentative andeha hitrandraka an'izay zareo tamin'ny 2020 moa fa nivoaka ny ordre ministériel note hoe stoppé an'le izy ary nametrahana brigade permanente zany brigade mixte permanence de surveillance ny zorona io fa tsy ahafahany zareo miasa aloha hatreto. Raha ny vaovao voaray avy amin'ireo mponina ao Betsika nefa dia misy mpikambana sasany amin'io brigade mixte permanente io no manomboka mitrandraka ao anatin'ny noyau dur io. Ny fahitana izany nahatonga ireo mponina nitaky ny fahazoan-dalana mitrandraka ao Andavakoera. Nisy mihitsy ny hetsika izay nataon'ireo mponina tany Betsika ny 7 febroary lasa teo. Saika feno toerana fitrandrahana volamena iraky Madagasikara raha ny fanazavana azo avy amin'ny Anor. Saika ao Maiva tanàna faritry Betsiboka, Dabolava faritry Menabe, Betsika faritry Diana ary Mananjary faritry Vatovavy no tena mitobaka ny vokatra volamena. Ny vola azo amin'ny arena kibony tany isan'izany ny volamena no miantoka ny fanondrinana ny toe-karen'i Madagasikara. 530 isanjato avy amin'ny frais d'administration no mirotsaka ao anatin'ny teti-bolan'ny fanjakana Foibe. Ny zava-misy ankehitriny dia marefo ny vola malagasy, marefo ihany koa ny toe-karenan'i Madagasikara. Commune ambanivohitra Daraina, fokontany 7 amin'ny 7 dia misy volamena avokoa. Tsy misy miditra any amin'ny kitapom-bolan'ny commune ny vokatra volamena mivoaka eto. Ny mpitrandraka sy ireo mpanangona no mahazo tombony. Volamena isan'andra tsy dia voafetra loatra. Fa hambangovangony isan-kerinandra par semaine
ataontsika hoe isaka talata 500 grammes à 200 grammes zay miboaka avy eto. Dina fotsiny tombotsoa commune mamoaka volamena 500 grammes par semaine. Ka ny vahoaka mihinagna edy zegny edy vahoaka mihina zegny ny tombotsoany agnatin'ny commune zegny ny vahoaka tsy sahiragna mihinan-kanigny. Bona io bankinay ke banky madinikinay ifambelany agnaty tany fa tsy amenay olo tsy ambidy atakalo. Igny le volamena mbidy isaka talata igny tsisy hitanao zegny. Afa hatro zao tsisy volamena hitanao itsofitra amin'ny kitapo-mbolam-panjakana zegny. Ny tsy famerenana ny vola vahiny aorian'ny fanondranana ny volamena ny velany na ilay antsoina hoe non rapatriement de devise no isan'ny mampihisatra ihany koa ny fampandrosoana. Ny taona 17 ka hatramin'ny 24 izao dia 1000 miliary ariary no vola vahiny tsy niverina teto Madagasikara taorian'ny fanondranana volamena raha nitatitry ny samifina. Tondra mihitsy aneo ireo volamena ireo novaky ny filoham-pirenena Bantsilana nandritra ny fandaharana nataony ny 20 mars 2024 ireo orinasa 1 izay tsy nanao izany rapatriement de devise izany. Raha ny fantatra dia tsy miverina mivantana aty Madagasikara ireo vola vahiny avy amin'ny volamena naondrana. Misy amin'ireo mpandraharaha no mamotsy ireo vola vahiny ireo. Toy izao ny lalany. Miainga eto Madagasikara amin'ny volamena, mankany Dubai izay isan'ireo firenena voalohany mandray ny vokatra. Rehefa lafo ny volamena dia fotsian'ireo mpandraharaha any Chine, na any Pakistan, na any Inde ireo vola vahiny. Ary vidianany entana maro isan-karazany toy ny vary sy ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Ireo entana ireo avy eo no amidin'ireo mpandraharaha ato amin'ny tsena anatiny. Ireo mpampiasa vola amin'ny fanondranana volamena dia mbola mampiasa pertinent rehefa manangana ny orinasany. Fantatra fa ny tombony azo avy amin'ireo vidin'entana namidy eto Madagasikara ireo dia ahodin'ireo pertinent ireo anaovana business amin'ny fanafarana fiara avy any Dubai indray. Fanagotriana ny malagasy sy ny firenena no andraisan'ireo teknisianina izany satria dia vola vahiny vidina volamena teto Madagasikara ihany no fotsiana hividianana entana izay ny vahoaka malagasy ihany no atao mividy azy. Io fantikandalana io ny anor no anisany nahatonga ny fitondram-panjakana nampianto ny fanondranana volamena tamin'ny fomba ofisialy nanomboka ny volana Oktobra 2024. Io fampiatonana ny fanondranana volamena io anefa no vomaika na proborobo ny fanondranana volamena nitsokosoko teto Madagasikara. Nisesesy ireo trafikana volamena avy aty Madagasikara tato anatin'ny 3 taona. Tsy fantatra mazava tsara izay lanjan'ny volamena tafavoaka nitsokosoko teto Madagasikara. Raha toka tratra indray le trafika dia misteri hatramin'ny farany ireo atidomokotrika sy tombon'ny entana. Ireo passeur sy intermédiaire foana no mody sazina. Ny fanondranana tsokosoko miamitombo. Inona marina moa izao ny hafaran'ireto afiry reto? Ilay volamena 500 kilô tokony ho any Dubai tratra ty Nivato ny taona 2024. Ilay 7.35 kilô tratra tany Afrika Atsimo tamin'ny Desambra 2024. Ilay 3.25 kilô tratra tany Seychelles ny Oktobra 2024. Ary ny farany teo ny Janoary 2024 volamena 7.70 kilô tratra tany Komoro. Tsy voahiwany ny volamena tsy ampafirina efa nivokatra amin'izay mihitsy ny tsy ampafirina nitaona tamin'ny helicoptère sy ny tsy ny ampafirina. Pataloha fa tsy tamin'ny fitondrana zao kory ary Mihevitra ireo mpandraharaha mpanondrana volamena fa nininana tao mihitsy izao fampiatona ny fahazon-dalana manondrana volamena izao ahafahana manome vahana ireo mpanao varomaizina. Tetika hamonoana ireo mpandraharaha eto an-toerana izay tena manara-dalàna io fanapahan-kevitra io. Volabe anefa no mihodina ao anatin'io sehatra io raha tsy teny afa-tsy fanodinana vovom-bolamena ho lasa laingo fotsiny ihany aza. Ireo mpandraharaha amin'ny fanondranana volamena eto amintsika mantsy samy manana ny ozinina kely sy ireo fitaovana mamadika ho laingo avokoa. Ary ara-dalàna zany ho ny fanazavana. Izany lasa manome vahana ny marché noir zany tsika amin'izao satria tsisy mividy. Ny eto toerana tsy mividy, tsy afaka ondrana ny volamena, izany afaka mividy presque ny amin'ny marché noir akoatran'ny olona izay manana fahafahana amin'ny stock. Exportation amin'izao nihidy efa eo amin'ny 2 ans eo zay nihidy ny exportation. Ny banque centrale nividy mandritry ny mois vitsivitsy fotsiny dia rehefa tratrany ny quota zay nenjeny dia efa nikatona kory zareo. Ny problème zany amin'izao manao production ny société ny vahoaka zany manao production dia tsy hita hoe andeha alefa izy le vokatra vo. Taorian'io fampiatona fahazoan-dalana manondrana io dia nidina be ny vidin'ny volamena teto an-toerana. Ireo volamena rafinena mahatratra 24 carats dia nidina 120 000 ariary izany raha toka 200 000 ariary izany tany aloha. Misy ny mivarotra hatramin'ny 100 000 ariary mihitsy aza ankehitriny.
Ny vidiny amin'ireo tsena raisam-pirenena nefa mbola mijanona ho 240 000 ariary hatrany. Zay manana stokina volamena nefa tsy afaka mivarotra. Manampitrotraka ny fatiantoka amin'ireo mpandrara mpanondrana volamena ny fampiaton'ny Banque Foiben'ny Madagasikara ny famatsiana ilay réserve d'or. Raha tokony ho herintaona teo eo vinavinana atrarana ny tahiry 1,3 taonina dia tanatin'ny enim-bolana monja dia fenon'ireo orinasa 12 voafantana io 1,3 taonina tahiry io. Baraingo ihany koa ireo teknisiana na ahafahan'ny mpanondrana sasany varotra volamena hatramin'ny 100 kilao tao amin'ny Banque Foibe. Eto Madagasikara nefa tsy mbola misy fitrandrahana volamena industrialy izay haniny mahatafavoaka volamena amina 100 kilao izany hoy ny fanazavana hatrany. Olana lehibe mampiroborobo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ihany koa ny tsy fisian'ireo antontanisa mazava momba ny seha-pitrandrahana sy ny fiariana volamena. Firy mazava ny isan'ireo mpitrandraka volamena eraky Madagasikara? Firy taonina mazava ny vokatra volamena ondran'ny Madagasikara? Raha ny tatitry ny Anor dia mahery ny 8 taona izany teo anelanelan'ny 7,4 ka hatramin'ny 7,4. Mbola ny Anor ihany anefa no mitatitra fa tombanana ho 10 taona ka hatramin'ny 20 taona isan-taona ny volamena mivoaka ny Madagasikara. Firy taona marina araka izany ny tahirim-bolamena na ny réserve d'or misy eto Madagasikara. Tsy misy antontanisa mazava hoy ny Anor fa dia ireo orinasa tsy miankina amin'ny sehatra volamena io no manao ny vinavina araka ny fanadihadiana vitany. Ny tatitry ny Anor tamin'ny taona 7,4 izao no nahalalana fa vinavinaina ho manana tahirim-bolamena 500 taona ny commune Betsika. Tsy misy antontanisa mazava toy izany ihany koa ny vokatra volamena avy eto Madagasikara. Ny fanadihadian'ny banky raisam-pirenena tamin'ny taona 2012 irery no namoaka fa everina ho 8 hatramin'ny 10 taona any ho any ny famokarana volamena eto. Sarotra ny anafoanana ny trafika volamena satria manjaka ireo tsy maty manota. Ireo tompon'andraikitra ambony toy ny ministra, ny député, voatontonona amin'ireo trafika volamena dia tsy voakitikitika ary manohy ny asa ratsiny hatrany. Mbola lavitrezaka ihany koa ny ahafahan'i Madagasikara higoka ny vokatry ny fitrandrahana volamena, vokatry ny tsy fisiany rindran-damina matipaika eo amin'ireo sampandraharaha maro voakasika io sehatra io izany. Nanamafy ny Anor fa tsy ny ministeran'ny arenak'ibony tany amin'ny alalan'ireo ratsamangaikany no tokony hiadirery amin'ny fampanarahan-dalàna, fa voakasika izany avokoa ny sampandraharaha-mpanjakana rehetra, ny ministeran'ny volo, ny ministeran'ny atitany, ny fadijeranana. Mandra-piandry izany anefa ny volamena voaondrana tsokosoko. Tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Ny vahoaka nefa latsaka anaty fahantrana lalina ary ny firenena etsan-daniny dia boka trosa tanteraka. Ya, taorina ny horonan-tsary fanadihadiana izay nampisaina lalina iny mikasika indrindra ny raharaham-bolamena eto Madagasikara izay nataon'ny transparency iny moa zany dia anjarany rehetra ny mandinika fanadihadiana lalina iny investigation iny everitsika zany fa mba misy zavatra tokony hosotominy rehetrarehetra anatina lafin-javatra ohatran'ireny zany le Madagasikara manan-karena nefa mahatra vahoaka ary tokony misy vola be hiditra amin'ny firenena kanefa verivery ho azy fotsiny izy rehefa mandinika an'ireny hoe betsaka ny zavatra mbola tsy ara-dalàna eo amin'ny fomba fitantanana azy sy ny fomba fiasa. Efa andresantsika zany hatramin'ny omaly ary mbola entitsika zany amin'ity androany ity fa fiainam-pirenena mandeha any ny mpaneho hevitra ihany koa marobe izay tonga eto amintsika dia efa elaelatsika no nahita azy nandray fitenena na ny vahiny teto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada fa zao ndray izy vao tavaveriny eto amintsika dia Andriamatoa Manuela zany mpanao politika ary zanaky Madagasikara fa anisany voavolavola sy lehibe tany tsy minosy zay ngamba ny teny ilazana anazy satria tsika moa Madagasikara tsika daholo fa samy nanana ny toerana izay namolavolana azy dia anisan'ny lehibe sy ny aina ny fiainana ary tena nitaizainy ray aman-dreny latsahany tavony tany tsy minosy fa noho ny antony ara-toedra rasy ny sisa dia mivezivezy miaka-midina ny atsimo sy eto Antananarivo Manuela dia izy no vahintsika zany taoriana ny député Mamirabe Ndreny iny zany dia ho raisitsika miarabanao Andriamatoa Manuela. Ya, miarabantsika rehetra dia manao kory aby raha ny fahasalamana soa. Ya, arak'izay ny teneniko zay Manuela, elaela ianao
no tsy teto tsy tazana moa teto miara-manonja zany e zany moa samy manana ny andraikiny daholo fa fatapatatra ihany fa miasa mafy ianao aty ambadika aty zany a na ho an'ny fiainan'ny fianakaviany zany na ho an'ny fiainan'ny firenena fa raha ohatra ka hitanisany vaovao ako de teny izy hoe marobe de marobe mihitsy ny vaovao fa andeha ngamba tomboko ny amin'ny hoe nisy fandarana ohatran'ny efa nresako tamin'ny député membre Benirina teo ihany izy zay nandraisany filoham-pirenena anjara fitenenana zany ary tao anatin'izay fandariny hoe avola parole dia ny gazety sy mpivoatra isan'andro eto Andrenivohitra moa zany no karakarana io fa misy fampanantenana zavatra maromaro nataon'ny filoham-pirenena tao ny fanampiana ny fiaramanidina ho an'ny Herimady zany ho amin'ny fanarenana ny Herimady zay lasa Madagasikara Airlines am'izao fotoana zao ny anokanana ny centre de formation professionnelle mikasika amin'ny plomberie menuiserie pâtisserie couturière ny mahakasika indrindra ny recrutement ndreo mpampianatra framo mpiasa-panjakana ho 530 sy 3 alina hatramin'ny taona 2024 ity mitoy makany amin'ny 2023 mazava ho azy zany ny ametrahana tribunal manokana momba ny fitsarana ny ady tany ny fanomezana fanafody sy fitsaboana mamay-poana ho an'ny zokiolona ny fanamboarana ny RN13 ny autoroute marobe de marobe ny anaovana conférence nationale momba ny tsy fahampinaran-tsakafo indrindra moa any faritra Atsimo-Nosy iny de zay ny antony manokana ny atsokany Manuela iresaka ny any Atsimo-Nosy satria saika voaresaka foana Atsimo-Nosy tsy ampy sakafo hoe tena nanokana ny Banque mondiale la vola ao anatin'le PEM Sud am'le resaka tsy fahampiana ara-tsakafo de ny fitondram-panjakana koa moa miazakazaka am'izao fotoana zao manao an'le hoe nde tsika anao tena hoe tena ara-tsakafo efa ty amin'ny 3 taona sy tapany zany de zany rehetrarehetra zany voaresaka foana le faritra Atsimo-Nosy akatsika fotoana zay Manuela rehefa aveo fa fijerinao an'ity aloha adevitra vaovao zay nentin'ny filoham-pirenena ty maromaro izy tao anatin'le tebokanambarana zany fa nisongadinitsika reo zavatra 1 2 3 4 5 6 7 ireo Manuela ya marina iny aloha marina tokoa zavatra teneny ary fa manao propagande zany raha Joel am'izao fotoana zao ary zao hoe tonga de teneniko mahitsy tsisy ola-dala tsony eto mbola ihainy zavatra teneniny betsaka zavatra nataony teto zay teleférike jiro hoe solika soloka tsika haleo tena ara-tsakafo tsika vary nefa izy manafatra vary de zavatra mahagaga tamin'izy ny teny omaly tsisy olo voafitaka tsony any amin'ny faritra am'izao fotoana zao mangidy hoditra amin'ny faritra raha Joel ankehitriny tena mangidy ary ho sarotra tena sarotra amin'ny hiverina andresy lahatra anay any amin'ny faritra rehetra indrindra fa any Antsimo voamafy ane zay Natiliara afaka mitondra ohatra araka ny marina fa efa misy hitantsika ihany efa hita ihany nandeha izy nanao koloko tany afara Dofay fa tsy hitako zay zavatra mitsangana na pipeline matikireny any Antsimo i otina raha teo nanao zanaky ny tany Antsimo ary ny fantany nanao azy zay nampitomany azy kere ary mbola tsisy kere tahaka ny tamin'izy nitondra ty hatram'izay mbola tsisy kere tahaka an'iny azon-doza malagasy ao rivo-doza mbola tsy nahita rivo-doza enina sa 5 na azo malagasy zany kere lalana tapaka lalana makany aminay zany lalana namboariny filohara Valomanana Sakaratoliara zao mampikolay nefa tsara tareo tamin'ny androny raha tena lehilahy marina fitondrana am'izao fotoana zao mitazona ny teniny tsy manao politika tsony RN13 tsy vita io tonga eto ny vondrony Europeanina matony vondrony Europeanina miteny tahaka any misy zavatra takiny ao raha hainareo mamakafaka zavatra tiany tenenina azonareo zavatra teneny fa raha tsy hainareo de eo raha tsy ampy teknisianina nareo rehetra de zay nataony RN10 sarotra manao any RN10 zany RN13 raha tsy vita fa raha Dofay Hatrambovombeny eo amboariny eo kilometatra moa izy fara Dofay Ambovombe eo amin'ny 100 mahery eo 100 mahery eo fa fara Dofay hatrany Osy zay ny RN13 zay tena RN13 eo amin'ny kely vondraka eo amin'ny rond-point ny Osy eo makany ny RN13 zay ny RN13 tamy andro Flora Valomanana eo nahazoany vola kolasy manamboatra azy de izy moa nesorony zareo de very le izy tahak'izay fa vita tsara tary RN13 tsy hanao politika tsony izy ary nisy namaly azy tany afara Dofay
raha vitanao sany rangah zay za koa tsy manao fa ho hitako vitanao zany tsy vita aloha satria vola tsy hita ary le zany hoe raha ohatra raka hoe ho atomboka amin'ity taona ity manuela efa ho tapitra am 2023 le mandat sarotrarotra ihany aloha zany ny anao lalana 100 kilometatra mahery zany ho anatin'ny taona raiky io ary izy hoe fa andray telo taona zany zao 80 kilometatra hono no vita etsy amin'ny areny 44 mazamazana alizy reny 44 samy namboatra an'io daholy ity taona 2020 ty zao 2022 amby ty fa ho tapitra fa hisasaky zao zao volana me fa 7 sady zao fa 18 tsisy zavatra vita tsony satria miditra ny 2023 de fanao izy ary fa manao propagande manaovao propagande aloha fa ino nahazo ny fitondrana teo aloha 8% fa ny azonareo mitindray mitoraka ty moins 13% moins fa tsy plus satria nyto ny PIB nareo zao latsaka ambany be na io zany za zao gaga omaly mijery an'iny fampanantenana nataony iny hanao centrale iny dolo izy to mba avy reno menuiserie centre de formation professionnelle de anatin'izay zany resaka plomberie zany ve menuiserie pâtisserie couturière isaky ny fara am'le tanora io zany na tanora zany ve no zavatra omenao ny tanora malagasy plomberie menuiserie zany fianarana omenao azy tsy mba hoe ho technicien farany ambony mahay ordinateur mahay zavatra rehetra mahay mamboatra roplanina mahay mamboly vary zavatra zany ve no ataonao ny zanaka malagasy de zanaka gasy adala vendrana koa zany mbola hanaiky zavatra apetrany tahaka zany zavatra tsisy dikany fa ny zavatra tsara rehetra zany alainy ny volamena ny vatosoa zavatra tokony apetranao eto raha tena mpitondra mahay tsara betsaka vatosoa eto betsaka volamena eto io zanaka malagasy mitrandraka volamena mitrandraka vatosoa mianatra petrôly satria manana petrôly tsika mamboly vary zany ane tokony atao fa tsy hoe plomberie satria ataonareo mpiasa madinika any an-tranonareo nareo manangana usine de ny zanaka malagasy ataonareo zay be de be zavatra nataony teto any aminay any atsimo any mba matahotra manontany hoe vita ve le piscine olympique de omezany zalandray rehefa avy eo tsisy na tsisy zavatra mitsangana ne zaho ne gaga izy mitokatokana zavatra rehetra io inona ary ty zareo mitanisa na vita opta sekoly manara-penitra tanisao le sekoly manara-penitra fa aza miteny hoe 300 vitanay fa teneny hoe ato bekily misy sekoly manara-penitra anakefatra napetranay eo fa hojereko any teneny zany le toerana ohatra ito Antananarivo za zany natety nitaritolona reny mbola tsy atako tsara ty tany nandeha route nationale de niverina tany Pitatafaka tena Pitatafaka na Mangaine Mera rehefa niverina aho de misy croisement ray makany Itosy ay zany le bus tsy mandeha am'le reny fa mitsofoka amin'ny à droite eo zay misy pavé iny tsy fantako de alohaloha ao misy EPP ray io fa nandianako EPP nanarahako voka mpifidianana ny lokony zareo loko IM le EPP teo fataloha fa ny lokon'ny zareo IM de zaho ity zany anisan'ny hôpitaly ty école manara-penitra vitany zareo nefa école teo ihany fa ny lokoiny zay ve reo école apetranareo reo zanaka malagasy simba ne fampianarana am'izao fotoana zao io université vononareo ny université vononareo ny secrène vononareo ny Air Madagascar vononareo ny Solima ny Jirama potika tsika rehetra de ho azon'iza izy io ny croma ny FCE vita tantera ina raha ho apetraka taranaka iny slogan zareo amin'ny imaty miaro ny tontolo ihany aniny olovainy izy olovainy zafiny izy andova azy io zafiny malagasy sa zafiny karana sa zafiny vazaha eto reto io tsika malagasy tokony ho henjana amin'io za nitezainy monument hoy zay tany Atoliara zay fa teritra monjajony tanindrazanay tsy omenay karana nandositra ny karana ato Atoliara satria nantsika monjajony tanytsika ty lasan'olona raha za henjana rehefa manao zavatra fa tokony malagasy ihany mahazo ny taniny zay malagasy ray malagasy reny tsy mahazo mirotsaka filoham-pirenena raha vo manana nationalité anakiroa
zay ny tena mety zay fa tsy atao amin'ny anina rehetra fa misy tsy mety zany fandehan-javatra ino ataony propaganda. Ohatra ny teo any atsimo ihany satria zay koa moa tena nisy mahaliana an'le vahoaka antsika hitaterany reo olona avy any amin'ny faritra mihitsiny zany zava-misy any amin'ny faritra Manuela tonga zao ny avy any Nalanjorofo de mitantara ny zava-misy any anjala Nalanjorofo ry Rasombotra tonga teto député Mananjara Fidjan de tonga koa ny avy any Melaka ry Vonjy mitantara de mitantara ny zava-misy tonga ny avy any Fianaratsoa de mitantara ny zava-misy tonga ny avy any Morondava mitantara ny zava-misy fa rehefa enonao reny rehetrarehetra reny Manuela na ny avy any Atsimo Atsinana na Farafangana sisisy tena hafa mihitsy ny zava-misy tsy arak'ilay sary serasera be ataon'le fitondram-panjakana hoe mipoaka be de misy vahoaka be manaraka de tena nahavita asa be fa rehefa miaino sy miezaka mahafantatra ny réalité any toerana zany araka ny zavatra resahan'ilay olona samihafa de ozy tika tena mbola marary tena mafy le mahazo le vahoaka malagasy ka tiako mbola ho amafitsiny zay Manuela manoloana le fampanantenana marobe natao tany Atsimonosy io zany ho avy indray 2023 zany efa manomboka tonga indray ny fampanantenana samihafa ny any Atsimonosy aloha zany tena nahazony ty fanjakana tena vato be indrindra kanefa hatram'izao UNKR tena mahazo faka hatram'izao tapaka ny jiro délestage ty tanono hatram'izao anaovana programme manokana mihitsy ny momba tsy fanjari-tsakafo any amin'izany Atsimonosy zany ary la ny ekôlôka ara misy teboka marobe lazaina fa tena io namoaka nylay faritra Atsimonosy ao anatin'le fantrano rehefa miresaka Atsimonosy tika de ao zany Anosy ao Atsimandrefana ao iza moa le anankiray Androy anefa de mbola misy ihany le olona zany le milaza fa tena mbola mametraka fanantenana n'le président kanefa ny zava-misy tena efa tena reraka le Atsimonosy am'izao fotoana zao ary raha misy angamba ny tena azo lazaina hoe faritra tena sahirana mafy mihitsiny de azo lazaina faritra io tsy haiko zay ilazany Manuela zay situation zay tena marina raha misy faritra tena sahirana zahay any Atsimo ary tena magaga nefa ny faritra tena manan-karena indrindra ary nataony fakana vato izy anie tsy ny fidiny tuilara zany tsisy ny fidy azy anie tany fanamorona le izy ohatra fotsiny zany hoe PV tany Androy olona anankiray ihany nanao an'izy rehetra 50 tao anaty lista indray nitondro tanan'olona anankiray ary teto amin'ny CENI tamin'ny fifidianana izy ny résultat nivoaka indrindra teto Madagasikara Bediko Antsimo sarotra mahazo vato Bediko Antsimo zany ahoana tokoa misy Antsimo sy Avaradrano Bediko Antsimo Antsimon-drano sy Avaradrano ary na ny lalana ara na ny lalana na moto sarotra tsy vitanao anaty herinandro nefa rehefa nipoaka ny fifidianana Bediko Antsimo mivoaka Antananarivo eto tsy nivoaka fa ny Bediko rehefa nanontaniako tany tsisy nifidy anio za tsy nifidy anio ka zany hoe namboariny zareo ny vato ary zay mahavoantsika amin'ny faritra rehetra io na Dego na Mazenga ny fitany tamin'ny Lavanila satria fantany Ngarajoel fa tsy nifidy azy sika fa ny vato nangalariny namboariny tamin'ny doublon iny de izy niteny hoe zany tsy nifidinareo fa zany nahalany de vizany tsika any amin'ny faritra fa hadalantsika any amin'ny faritra raha mbola miverina tsy averina amin'ny 2023 zany Rajoel fa za Manuela miteny hoe mamerina Markaravalymanana mangataka azy irotsaka zay ny fanire satria mitady olona matotra tena mitondra ny firenena efa voky ny fahaiza mitantana tsara sy ny firesahana amin'ny aniraisampirenena tsy mivarotra tanindrazana tsy manondrana volamena mametraka mahay business tsara izy hainy io ary mino fa tafavoaka tsara zany faniriko zany ary zany daoly zay nefa fampianso daoly na ny Dego na Nosbe na Mazenga zao misy Mazenga miresaka amiko tsara na Tamatavo za moa manany hany vita miami vita ny ana rehetra ino Manuela vita tia maty ane secret naty Manuela fa ino mahamaty azy ko raha lany PM ane mitozany io maty tsisy na ny mpamboatra sambo mahatsiaro ny Markaravalymanana daoly zao ny olona rehetra de izy io gafigafinao raha olona tsy atahorany iny tokony tsy sakanana manino moa tsy sakananareo ry Andriamatoroko Laratsiraka manino tsy sakananareo ry ministra Ritabera manino tsy sakananareo zany zay rehefa mandeha Risiteny ry Andry Robel reny zao irotsaka daholy manino tsy sakanana
fa ny anankiray ataonareo hoe resy lava sakanana fa ino anatahoranareo azy olombelona iny mbola ho any Tsimolozy any ela any misy programme be inona zany no tena ilainy vaoka maiky ianao zany raha miainao manuel amresaka resa lahatra ianao fa mila mamboly zay le vary sisa nefa manana problème na rano ny any Tsimolozy any président Marc Ravalomanana efa nanana programme maromaro tamin'izy io ia problème rano any aminay andro ihany misy ary nisy arabo tany tamin'ny andro Flora Valmanina nampijerena ny tanàna iny satria avy any amin'ny désert de Sahara any de io ny arabo hoe tsy kere zany tsy tany levondrano ty fa misy rano izy akaiky 60 km 80 km manino io tsy taritina fa ny aminay izy tena tsy sany fa vitanay mitarika pipeline président Ravalomanina nanomboka ny pipeline io namboly sorgho tamin'ny Ravalomanana Apemba io miaraka amin'ny abobo soa miaraka amin'ny tsako velona zay mafy be any Antandroy io ne tokony tsy ho kere iny tanàna iny be harena iny be harena fa sy mbainy zareo le manao akany vaty any mahamenatra ny hoe ny Antandroy mandeha mifindra makany Dego makany Mazenga nefa tanàna io alainy zareo za rehefa nantany maninona reo ko miala an-tanà ny velité vazaha tany vazaha ny fanjakana ny vazaha ny aminay ny fanjakana alainy zareo misy harena zany eo misy harena be deabe any Antsimo de alainy zareo io zany na ao Tuiliara vily io fiherena lasa tsisy rano nalaza ny hasin'ny Tuiliara zany izy moa noteny hoe canton de Tuiliara hamboly canton de Tuiliara ka tsy haiko hoe canton de Tuiliara tena tsara ve teneny sa le alika kely canton reny eo koa manahirana fa lasa alain'ny mpanao politika any am'izay izy fa mitandrina tsara rehefa miteny canton de Tuiliara zany eny tsara nisy kapika ane taminay tany iny moa kapika voanjo nisy voanjo ane taminay tany nandeha tsara nisy senasi zany tao nanao mena voanjo nandeha ny Tuiliara zany taloha tamy andro Marc Ravalomanana fa nandeha Tuiliara io lalana rehetra amboarina any io na io eranay fo tamin'ny Flora Ravalomanana dolo zany ary masika izy mamboatra zavatra ary tezitra izy tamin'io borony Tuiliara lasa trano daholo io zany atsarovana ny Flora Ravalomanana zany tsisy boron-tsolo ane Tuiliara bord de la mer bord de la maison misy ao izy satria lasa nasinzala trano daholo fa izy henjakainjany izy rehefa manao zavatra fa mijaly ny any Antsimo zao tena manenina ary anovany rengara joelan'io propagande ny mialohan'io teneny eo mboatra n'izao any amin'ny fatrany Antsimo matahotra izy hidy any Tuiliara etrany ambolo mangazo hoe matahotra izy midina any satria ny olona any manahirana raha tsiraka moa fa lasa fa raha tsiraka ane tonga tany torany Tuiliara rehefa tezitra an'io manahirana tena niverina ka atahorana io de manambitamby izy anoharo asa toetra nazo izina nutricide ve nareo tsy hitako nutricide tsisy zavatra natsanganjareo any zavatra efa namboariny teo aloha daholo io tokatokanana io hôpitaly manara-penitra taony ny fanafody tsary misy io zao teto Antananarivo izy teto Miazera miditra amin'ny vonjy taitra tonga de atao gratuit rehetra nefa menomenona tsisy gratuit zany betsaka loatra ny lainga zao tafiditra anatin'le any iny le hoe ny zokiolona sy ny eny ny zokiolona moa zany adomena fanafody ny fitsaboana asa ndray tena le izy ohatra fampanantenana nefa ny eo ary tsy tanteraka ao anatin'le hoe premier soin gratuit ny zokiolona lehibe indrindra de ny filoha teo aloha izy ary ny sakasakananao tsy avelanao mandeha zany ianao manaja zokiolona de zokiolona izy ary antenain'olona tena mino hoe hanampy ny zokiolona anao betsaka ny zokiolona eto Madagasikara ataonao tsinitsinina ny ino hoe fisotrondronon'ny zokiolona alainao any poste ndray zao zareo manomboka mandady any poste ndray ko zao knapsa so ihany anao fa niteny zay poteny eny knapsa iny mpanao baolina iny zao karamany iny zao izy indray nandoa azy 150 millions d'ariary izy teo aloha tena tsy namelandrareo misy raha tsy tafaverina le Nicolas Dupuis satria nova zareo mikimaky eo tsy ho tafavoaka zany sarotra ny raha zao fandehan-javatra zao isika tanora ny tanora za manantena zavatra ny hainy malagasy de io boule pentaka poteny ane tsy mahazo manao nation mondial zao gasy nefa izy ny lohalanakely champion du monde zareo mahay tsara velatsy nandeha taony mpanao rugby vehivavy tsisy ny raha lasa tany andava no nahazo mondial
izy ndray milingilingy alohany aty nenareo tsy mety aza voafitaka ntsony amindray mitoraka ty avelao tabataba eo avelao tabataba eo fa ny olona ne mahafantajavatra mahafantajavatra fa tsisy fiainana mandety miasarotra miatsatra ary ho sarotra reo moa madiso matahotra zay aza atahoranareo zay efa ny kabary henjana atao magro tao de izy dadanay zay mpanangana fa tsy mpandrava fa rehefa io mipoaka eo ny vahoakanao ihany iny poaka eo ny olona ny fitahanao tamin'ny 5,000 za tena miteny mahita olona mitondra sarety reny de manao akanjo radio le teny ity t-shirt ty any mbola ataonao nefa iny fa nampinana tsy fihinanao mahatonga anao mitarika sarety tonga saina jereny tsara tena marina zany raha mose tranao tena fa tsy manana t-shirt ao ndao fa vidianako fripera be debetsy manala akanjo manala akanjo zay zava-misy zany zava-misy ny teny aminay mahazo mpivarotranana manodindreo be debe ny anankiray nanao t-shirt ny rajoelona fa tsisy ny vidy ny anana nen'olona tapitra daholo izy teo ihany de farany nalahelo azy le magasin anankiray natsoin'le madame izy avity hitanao tsy mandeha io entana midinao isory teny io t-shirt anaovanao tonga am'zany situation de nomeny madame ny t-shirt tianao t-shirt ny ravalo manana ty tsy ampy telo minitra lany ritra daholo tonga an'zany sy tasasa leo ny olona fay tena fay amindray mitoraka aty fa asakasatsika zaho mbola tsy manao propagande ino moa propagande ataoko io za raha manahaka na président fa propagande vita propagande président io sakanan'izy ary propagande président tonga ny bity ary fantan'ny olona rehetra izy sakananao de malaza ery Madagasikara ina ihany sakananazy iny tsy milamina ny tany ny omby any aminay antsimo ny tapitra atsimo aloha de vao mafy ny omby tapitra ny trondro alainy sinoa fantatro izy mo raha laha tonga tany atuliara naka carton tao anketa tsy ho tononoko teny nareo mi raha laha naka vola tao amin'ny saiko vola ve nalainareo tao amin'ny sinoa fa roana ny sambony sinoa kinanjo tsy nandeha daholo ny sambony sinoa fa de maty ny vezo iny fiainany ny vezo ane vo maraina de efa mitodika any amin'ny ranomasina tsisy trondro zay le hoe lakambezo fa tsy hoe lakanjejo fa lakambezo satria presque mpiandrika daholo mpanjolo daholo ny vezo zany manaly izy manaly izy manana fahendrena be ny vezo any aminay any izy tsy miteny na manampahaizana tahaka niny nareo tsy miteny fa miasa tsara de manjono zao raha ngato trondro any atilara ny lafo be tena fa tsy azo vidina ka any afovoany lavitra be any izy zao zay vao mahazo sambo firy mirenireny ao Toliara ao izy nareo sambony sinofiry satria izy miraha langa mba manao azy de tsisy miteny fa potika ny any antsimo zay maty ny kere any tsisy fidiram-bola tsisy usine any aminay any ny usine maty ny lalana mba hivezivezena miasimba ny ranomasina amidiny zareo sady io tena tsy mety io za aloha za manela tena tsy mety amiko sisy ny ranomasiny malagasy vidiny vazaha iny zany mamboatra hôtely zareo de faritany iny ranomasina iny tsy azo idirany malagasy de iny sisy ny ranomasina any anosy be angamba fa manao zany koa any Antilara ny faty zany fa zay fa misy tany kely anankiray za fitsangatsangana malagasy nefa taloha zany fandehananay tongotra hatrany alainy zany mamboatra hôtely izy de faritany hatramy ranomasina hoe ty tokotaninay de tsy azo andehanana zany zava-misy zany ve eketsika miverina amy tany ny tany malagasy malagasy ihany tompony Madagasikara tsika tokony mafy be amin'izy io tokony ho hentitra io zao nga rajoela mory tribunal ny momba ny tany vangano tribunal malagasy nga tsy mahay fa hoana namboarana manokana ka fatany fa betsaka le ady tany manerana Madagasikara ile izy wa misy calcul politique daholo le fanjakana hita amle ndao amizay tsika efa iverina ambolo vary 100,000 hectare ny tany ampitombotsika ambolena de avita tena ratsakafo rehefa le Artemisia manko saika vo izy ny teo fa iny business mandeha roa taona ny vary vo manokatra ho izy ny tanimbary mambolenareo Artemisia daholo fa tsy mahavelona fa tiana velona satria $3,000 ny taona izy $350 na ny zavatra namboarina fanafody tsy hitatsony tsy nahasitrany sa malagasy koa be debe arovan'Andriamanitra vary navelanao 60,000 any any Bamangoky zay namboarany président Ravalomanitra sy président Hery vita tsara na ny barazy nomenao ny harabo fa nga gasy tsy mahay mamboly
reo tokony miverina gasy miverina malagasy dao ny tanyntsika rehetra zao satria fantany io ady tany io de mody manangana ny tribunal zay ifidy azy ndray ny olona ikotikôty vahoaka ikotiny tatsako izy am'le resaka fangana ny mpitsara malagasy ve tsy mahay mitsara ny ady tany io zany ny tribunal malagasy am'izao fotoana zao io ne tokony foanana any daholo io na io paky io za zao mahafantatra na bianco paky io olona anankiray migidy azy rehefa tiany de vizany rehefa anazy tsy atao nininy rehefa tsy tiany de gadrainy eo zany ane reo fa tsy mahaleo tena zany reo fa averena amy tribunaly anankiray izy io anosy io magistrat malagasy io mahay de aza tereterena zany farany misy fitsaram-bahoaka ary zany zava-misy am'izao fotoana zao tsisy zavatra mandeha eto zaho zany mahita tsy hainy zareo resaka finance iny ndray mba nomen'Andriamanitra anahy ny anarako tany barika dimy fa za mahita tena tsy mahay mitantana zareo tsy hainy miady hevitra mpamatsy vola tsy hainy na mametraka ny dossier rehetra nisy olom-bavam-boaka BDB aho mahay mamaky boky ny loi de finance io daholo ve aiza marina ny tena loi de finance am'ty boky BDB anankitelo sa anankifiry izy misy ngeza be mijerena io misy tokony jerena isaky ny andininy fa tsy manangatanana mikatso am'izay rehefa avy eo lalàna apetranareo ny malagasy rehetra za zany tena miantso any FFKM mivavaha ho an'ny Madagasikara nareo miantsoa ny malagasy ary vava fa simba ny any amin'ny Toliara indrindra ny any Morondava inona zava-misy Emmanuel tsy tehiteny aho fa ny zavatra ny tenen'ny vice président Fianarantsoa Brunel tany aminazy iny za tsy ny lalàna ty tena marina eo potika ny tovolahy any pelaka zany pelaka maty aneny Menabe aho tonga hatrany daholo ny zava-misy rehetra potika mandehana anareo any le tanora mihitsy le tanora poteny zao ndray zany de misy miady ndray am'le hoe anala zaza za tena fa nitenen'ny député iny tsy lalàna hampisy variny any androy afaka kere ataonao fa lalàna manala zaza mivadika inganika zareo no vizany Jesosy any fa tsy ny malagasy rehetra mibebaka ny malagasy isika ny kristianina fa simba ny io raha ataonareo mandainga mandehanareo any Menabe any ary fa alain'olona ohatra ane fitondrana am'izao fotoana zao fa tsy tehiteny eto rehefa makany de mijano elaela aminay atoy iny ty ataony atoy mieritreritra sika malagasy mieritreritra tsika kristianina mieritreritra ny pastora mieritreritra mon père aloha tsy manaiky an'io mihitsy manala zaza ve no ataonao anao mba kristianina ihany itsika ne 26 millions so 23 millions mitera BDB fa be Madagasikara malalaka tadiavinareo sinoa fokotany ray ne miditra eto Madagasikara fa 25 millions ny fokotany ray aminazy sinoa amina milliard tonga de miditra eto izy rava ny zaho raha tena miteny hoe ity tafoka gendarme mamono malaso ty aza vononona ny zanaka malagasy ho tapitra tsika lehilahy gasy farany itsika efa tsy ampy ty firana manio moa raha samborona izy reny de atao ankety tsara fa eo am'le resaka fampiarana ny lalàna sy le izy koa zany tsy mahatoko fanjakana tsy misy asa tsy misy vola etriny tsy hitatsony le avenira de lasa zay tanora matanjatanjaka manao daly sy manao jiola de le olana zany zao Manuel tsy haiko loha raha misy any atsimo any fa ohatry ny zava-misy zany zao marobe indrindrindra tia voatra ty ny atya eny Fianaratsoa misy azay atya Avaratra koa misy azay kidnapping malagasy be da be teo izy teo karana zao izy kidnapping malagasy samy malagasy manao kidnapping am'izao tena mazana be mihitsiny satria tsisy asa le olona tsisy vola vokatry le fahantrana voafitaka zany zava-misy moa zany resantsika zany Manuel fa te andeha amina devitra anankiray eny ary ny ataontsika vaovao anankiray hitatsika mandeha be io zay tsy afenina moa zany fa hitatsika migrevy ny atsy mitokona ny atsy tsy nahazo karama mitokona ny atsy tsy mbola voalony indemnité mitokona ny atsy tsy mbola voalony vola zay nanaovany asa tany amin'ny fer sy ny sisa saika isan'andro de maheno foana ianao fitokona ny eto seroma ny Madagasikara Manuel par rapport ny fahafantaranao amin'ny
fitondrana ny fandimby indrindra ianao anisan'ny hoe mba anisan'ny nivezivezina nelana ny faritany mahalala momba ny fitantanana sisisy midika inny zao hoe grevy etsero zao no an'ny fitakina vola ary hatram'izao moa de misy ny tena hoe mianatra ny volana me le fiakaran'le karama nefa mbola tsisy nahita an'izany ndray am'izao tsy fantatra aloha zay efa anatin'ny bon de caisse sasany fa ho an'zay miteny de hoe mbola tsy nahita zay a Manuel midika fa bankropitra Madagasikara tsy manam-bola io fitondrana io tena tsisy ny eo am-pelantanana ny malagasy tokony taky am'zareo avereny eto ny vidiny bois de rose nataonareo any a Dubai vidiny volamena rehetra eo avereny eto tsisy vola malagasy matoa mitaky daholo io ola rehetra eo zao ara niny statiko lasa miteny koa fa misy tsy mahazo vola koa ya niny statiko vao nisy ny teny fakomaly ny mpampianatra eny amin'ny université ny frama izy rehetra amy grefy tsisy vola ny fanjakana ary fahadisoana lehibe nandeha tany amy banque mondiale nandeha tany États-Unis za aloha mbola tsy nahita filoham-pirenena natsonindreo zany voasazy angamba anao mety ataony ankety manto satria misy zavatra tsy mandeha ao de zay ny antaniny nahazo vola atsika zavatra efa vita sony taloha ihany no irehana ny dedaka be tamin'iny tonga de nampisonitra karama nefa ny fepetrapetra amy banque mondiale mbola tsy hita niditra am'izay fepetra de kenda mbola tsisy mois de mai zany io mbola tsisy mois de juin zany io na volana jolay ary mbola io koa mbola tsy miakatra zany karama fa io bankropitra ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy manam-bola de miazo azy eo io koa moa nanao teny be loatra tamin'ny propagandy io misy fiteny malagasy zay ihany vava tsy atao be mamerina azy sarotra fa sahirana ny fanjakana izy io fa miady an-trano anie zareo fa nipaka ambony ambany anala PM anala an'izao hoe tsy ny PM tsy ny minitra n'izay fa alinle lohany mihitsy inga radioela mihitsy zao fa tsy ao mihitsy ny fitantanana ary izy efa mandika lalam-panorenana lava io gouvernora tsy anatin'ny lalam-panorenana firy lalam-panorenana voka zay inona natao ny ACC tsy fahafahana manao hevitra ny ACC ne tokony amoaka hoe miala to am'izay ampesement satria tena nandika lalam-panorenana mihoatra neningay Albert Zafy ane za tsy manao tompoky lahany reny satria olona nahavita be teto amin'ny firenena reny anankiroa ihany ane de nesoro zay zavatra tsy nanao sonian'le lalàna tsy nataony promulgation tsy nataony de nikafikafiny fa ity ane tena mandika lalam-panorenana mihoatra lavitra fa mbola apetrako inona ny ataony ACC aiza moa nareo tsy adikan'olona hoe olony ihany reo olony ihany reo nanseny am'izao fotoana zao iza ny atokan'ireo za moa nataoko misangisangy fotsiny aho tamin'ny aona Manuel am'ty ndray mitoraka aty radio aloha tsy lany tsony averiko ny tenin'ngahy to ino hoe ministre Tinoka Roberto zay tao amin'ny 63 député rehefa anao tsikolo batita impito mihodina manosy io nareo fitondrana tamin'ny fotoana iny tsy maintsy de nareo koa zao anao tsikolo batita impito so iny 20 manodidina nosy sy tafavoaka tsony nareo na 7 zao zava-misy ka fiainan'olona mitotongana ambany tena ambany ny hoanina androany fa tsy hitatsony mihena malagasy zao tsy mihinam-bary tsony mihinam-bary hariva ihany mofo ty fa ny hena tahaka mofo 200 taloha lasa 100 sary 100 reny tamin'ny taloha reny mihena ny io efa rangarangany hiakatra ny vidiny solika hiakatra ny vidiny solika fa tamin'ny solika nidina tambany be tamin'ny andron'ny Covid firy taona sy firy volana tsy nampidina vidiny solika nareo fa $20 tamin'iny sa fa $18 efa ambany mihitsy de nigasy teo ihany fa zao izy miakatra de tsy maintsy hiakatra io hitantsika manambana ialy eto mihitsy ara le compagnie pétrolière ray ka izy efa nizay vidy solika zay ka izy zany efa nieritreritra jirama vidy solika manokana hanao de nampiakarina koa le vola ho alaina am'ireo compagnie pétrolière reo sy ireo resaka amin'ny ankoranafo reo maromaro ny zavatra andraisina nisy fotoana filakevitry ministra nieritretra ny ampiakatra an'izay tsisy vola tsony ka tsisy vola tsony izy farana mpandoavy nihetra koa makoreliny meny 500 000 francs reo zany iafaran'izy io ne hetra koa ianareo makorelina reo farany tsisy vola ny fanjakana am'izao fotoana zao vola ny frama ve mampianatra janaka mampianatra zazany malagasy tsy omenao ny fampianarana potika am'izao fotoana zao tena tsisy ane ia d'accord re iverina Manuela le fandalova ny volony Europiana teto de nametraka ny toromarika maro samihafa fa singaniko manokana am'zany le hoe ny anatanterahana fikaonan'ireo pirenena zany
concertation zay andresahan'izy ireo zany ary misy teboka maromaro zay nitsindrin'izy ireo ny amin'ny hoe fahafahana maneho hevitra, ny fahafahany mpanao gazety manao ny asa, ny fampitoviana samy candidat, eo amin'ny fampiasana ny haino aman-jery, ny vola olanin'ny candidat zay miatrika fifidianana tokony ho arahamaso, ny resaka lalam-pifidianana, ny refonty aloha zany efa nitsindrin'ny volony Europeana mila refonty tena ara-dalàna tsara mihitsiny zany am'lay fisehan'ilay refonty na liste électorale maromaro ny zavatra nresahana. Raha miresaka an'izay tonga de fieziko hoe tena mitaky fotoanam-pirenena lay volony Europeana aiza ho aiza many hoe la mahampanao politika anao am'zany lafin-javatra zany. Tena zay mihitsy mitaky fikonaondom-pirenena aloha ty andamina ny zavatra izy indrindra fa io lalam-pifidianana io. Diso ny teny ministra ny sera am'izao fotoana zao lalatina satria rehefa nandeha ny resaka concertation fivoriana mandinika ny mikondodony zany mpanao politika am'izao fotoana zao tsy misy hoe mpanohitra ny fa inona ny ampilamina antsika malagasy hampitovy lenta tsara ny candidat rehetra samy manana chance mitovy de izy namaly io ne lalam-pifidianana ataon'ny TIM sy ny SVM teniteny foana ianao lalam-pifidianana natao tamin'ny teteza mita io ary nivoaka zay tamin'izany fotoana zany 3 zay tao tamin'izany zany nivoaka satria tsy hitanay hoe hampiady io fa amboary tsara raha tena matoky tena ianareo fa nahavita be teto Madagasikara mihoatra tao anatin'ny zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona amboarina tsara ny zavatra rehetra tsisy manao doublon tsisy mangala bato mba aotra virgy aotra faingo aotraotra rono vato angalarina raha misy de amboarina tsara zay fotozay lalam-pifidianana ny fahafahana maneho hevitra maninona nareo rehefa manao misakan-dalana mamonomby atao mahazo manao ny sasany izy tsy manao problème fa mbola antokotiko Madagasikara ihany ary no areniny de fa sahirana ianao izy tsy mihazo vahoaka ny andao tsika mandeha miantsena izy sakananao mihinana mofo gasy ery izy sakananao andeha mivavaka fa de volo loatra koa andeha hivavaka mbola sakanana ihany koa de mba mody ny hinana tany Ambatondrazaka ny sakafo teny amin'ny tanimbary tsy aza mianatra zavatra tsy hay zavatra tsy fatao azay anarana tsy mitovy anie ny anankiray akavana ny anankiray akavia ka tsy mitovy mihitsy zavatra vita ny azy mipetrapetraka tsara de io zavatra takiny vondrona Europeana eto raha tsy ataonao tsisy vola hiditra eo tsisy vola ho azo eo de vo maiko sahirana eto de manahirana anao andeha any am-faritra heny koa raha nandeha tany Mazenga ny olona aminao zao hoe miteny amiko niverina an-dalana nalefa aloha ny mpitaridalana aloha nanao anina tany sondage angamba nidinika niverina an-dalana tsy tafavoaka tsy lain'olo any fa miverena natahotra niverina fitondrana président am'izao fotoana zao niverina tsy nasana andeha tany Mahajanga fa ino natahoranao satria betsaka loatra fampanantanana nataonao tany betsaka de miandry anao ny vahoaka io zao eto Antananarivo itsika eto Antananarivo ino tsy ny fanovana lalany amin'ny goudron io no manahirana ampialany embouteillage satria tsy mety eto Antananarivo amboaro aloha raha osy lalana simba eto Antananarivo be debe ahoana anao tsy ampisy embouteillage eo Analakely avy any Ambohijatovo anao na avy any liditra amin'ny tunnel Ralaimongo moa le midina aty Mahamasina misy goka be aloha de mandeha moramora le taxi be io ny tomobile de farany miato be ny ao veorina amboary tsara aloha ny lalana fa io na avadikinao akavio na avadikinao akavanana io betsaka ny fiara eto Antananarivo rehefa heure de pointe io fiteny zareo zay misy embouteillage foana tsy téléphérique tsony zao fa angamba fantany tsy atafavoaka na izao mieritrereta tsara isika rehetra kristianina fa naninona io lalan'ny téléphérique io ny andehany miala eny am'Rova de Anosy de any Ambatobe averiko tsara mieritrereta tsara ny FFKM ny kristianina rehetra fa manino lalan'ny téléphérique ataony io avy eny am'Rova eo Mahamasina de any Ambatobe any tena misy fitohanana
manitso nataony any vato de mandalo any ery apitatafaka reny be embouteillage de ry andorano fotsy eo Tanjombato reny famanina izany lalana zato aty ny kakazo tsy mahatazona fitondrana averiko tsara ny kakazo tsy mahatazona fitondrana fa rehefa malagasy mitrotra hanahirana mivavaha mibebaha zao tsy manenjika anisan'iza za mivavaka zay za zanaka fifoazana ia matetika anao mivezivezy any manakarany sisany Manuela zao mba antaniko impiry mivezivezy tany Itsimo aloha zany tamin'ity taona ity am'le fitsidiana ny any tanàna ny eto isika atao hoe isika avy ety Antananarivo zao malagasy zao mipetraka eto mandeha hany raha vo makany ianao ozy ny fianakaviana nanday raha maro ka ia samy reraka de mifampitsita ahoana maty aty zay le crise manko zay vokatry ny crise zay tsy afaka tsisy rano tsisy jiro ny frais miakatra ambony be lasa tsy na izy samy autolarany tsy mifampitsidika satria andeha tongotra mamay ny tany andeha busy andeha posy ny hanina tsisy lasa sarotra tsika malagasy am'izao fotoana zao tena ahoana re zay ny amin'iny fandraisadresantsika teo ihany Manuela mikasika an'le fanapahan-kevitra ndraisin'ny volona Europeana na zany naty zany ary natsidika teo ihany le izy fa mbola tsy de afa-po tsara mihitsy satria le vahoaka koa mila mahazo tena lafin-javatra tsara le lalany any Atsimo zany tiako tenenina RN10 io etrany hoe verina kely any Atsimo fa iverina eto any rehefa avy eo am'le raharaham-pirenena fa le RN10 zany mba tiako antanina azavaiko tsara ino manko zany le hoe nahazona famatsim-bola be mihitsy de mi-milliard ohatra zany de ny RN10 miala eo an-dranovory mahazo am Betioka Ampanihy Belohandroy Tsiombe Ambovombe zay ny RN10 fa io miala eo an-dranovory io hatra eo Ampanihy misy any manakara lahy sy manakara vavy miakatra zany rano zany manahirana fa ratsy io satria ny any Atsimo any be vato any mantsy vato tsara misy vato tsara ireo magrama reo ny italiana maka vato any Abekile ratsy io vato mirangiragny marina mafy raha ho vitanao anatin'ny 3 taona eo io ny RN10 ataony eo amboariny ny RN10 hatra eo Belohandroy ke fasika tena tsy fakahitana zay vo magnadalo any Tsiombe zay vo mipaka eo Ambovombe mahazo any RN13 eo izy mihaona eo fionaon'izay de mandeha amin'ny RN13 iny makany Faradofay ny RN13 ato Ihosy eo amin'ny kely vondraka nampigadrainy ratsiraka ny Monja John sy tontonay anada mamanay zay tao kely vondraka izy nogadrainy eo amin'ny rond-point mi RN13 miala eo mandalo any Betroka mampimenimena ny rahalako député iny Betroka zany manahirana koa de Beraketa hatrany de hany RN10 ka hiteo ny RN13 tena lokalokany tsy anao politika de RN10 raha tsy vita tenindray izy hoe tsy maintsy atomboka alohan'ny faran'ny taona mbola tsy nanomboka indray le izy tamin'ny alohan'ny faran'ny taona 2021 zao indray izy miteny tsy maintsy ho atao le izy fa noho ny fahatarany eo am'le resaka procédure sy ny sisy ohatrohatran'izany fa nareo aloha zany de tena fantatrao zany resaka procédure fakana vola amin'ny raisam-pirenena de manina miteniteny foana io ne mbola io zany mbola miresaka mbola mandinika ny teknicien ny mpamatsy vola de miverina ty Madagasikara raha ekeny le izy de mbola ratifiena any amin'ny assemblée amin'ny fivorina amin'ny décembre sa tsy de zay vo miverina ndray mbo mandinika ndray zay vo ivoaka any amin'ny 2025 sa 2024 vo ivoaka efa mivoaka ve eo namboarany ny RN10 io sa mbola mitovy am'le vola teo ny azotsika zao fa azo demi milliard raha tena haingana amboara aloha sakaratuliard fa mampikolay mpandeha tena ratsy sakaratuliard RN7 tena nazo antapiny Orombe iny kosa aloha mbola ao tsara tamin'ny président Ravalomanana iny zany ny président Ravalomanana iny kilometatra namboariny 40 mahery iny 50 latsaka iny namery teo amin'ny tapiny Orombetra aloha rehefa miditra eo ny taxi brosy misy miodikodiny eo de tratra maraina zay nao vo mijery hoe ry misy tomobily iny zany lalana fa tamin'ity rangaha ty 10 minitra de fa tonga any Ihosy ianao mitsy lailay eny ny fandriam-pahalemana tany zany lamina tsara ny omby tamin'ny
ny orombeny tamin'ny filora valomanana nitondra mahafinaritra mijery azy tena feny omby zao marina mafy raha misy omby anankiray hitanao eny naondra ny zalahy makany Chine daholo tsy hitany ny omby malagasy ny any aminay antsimo zany isika rehetra malagasy rehetra na eto Antananarivo samy reraka daholo ka asakasakytsika avy lao zanao propagandy mialoha manaova za tena miteny eo tonga de miteny eny za fidio ndray mandeha de ho hita io malagasy tsy miteny io ne mahavanondoza ihany manahira Manuela ifadika rarana tokoa nisy fotoana tamin'ny président Marc Ravalomanana nandray an'ireo mpikatroka time teo aloha de nisy raky tsara zay any hitako tao anatin'izay ny sarinao de nahita ministra teo aloha ministra Boutzaza président Rarinaivo maromaro tao anatin'izay misy député teo aloha tsara ngamba mba hitondrana falazavana ihany reny misy ezaka ve marobe mandeha am'izao fotoa zao zay mamerina an'ireo mpikatroka sy tompon'andraikitra ny antoko Madagasikara teo aloha am'izao fotoa zao ya tena marina iny zahay mifampiresaka daholo am'ray aman-dreny mpitantana teo aloha ny ministra ny membre rehetra tsisy niady teo fa nangina mijery ny zavatra rehetra ny antoko tiako i Madagasikara tsy manao tima fa tiako i Madagasikara dia mamondrona hery fa haka fahefana zahay tsy mandrobaka fahefana averiko tsara zahay tsy mandrobaka fahefana fa haka fahefana satria zay mpanangana fa tsy mpandrava mandrobaka zany mantsy haka basy zay de manala anao amin'ny alalan'ny zavatra madio mangarara tsara anesorana inao mamondrona hery zay rehetra noho ny fihavanana noho ny fitiavana anty-tanindrazana zay latsaka na latsaka lavaka sahirana na mpahantrana fa efa tsy sahirana ane zao malagasy fa lasa mahantra de mivondrona zay rehetra ary rehefa nivoaka ny sary iny niantso daholy fa hoana ty Manuela nany de go nany Mazinga faritra rehetra de zao fotsiny miomana isika rehetra satria enjehana filoham-pirenena Marc Ravalomanana fa tsy etia côté ataoko ny teny frantsay ny avy any amin'ny faritra fa zahay teo reny any avy any amin'ny faritra daholo anankiroa ihany angamba avy teo Antananarivo tamin'iny asehonay fa zahay ary nitolona teo Magro zany de zahay avy amin'ny faritra nitarika an'io zay ne tena mafy loha teo fa tsisy Antananarivo teo ka raha olona tsy tianay tany nanilika anay ve hoarovanay hatrany farany zany hoe noaratsiny zareo be zany filoha Marc Ravalomanana tsy tia côté managadra za hoe petsaka de zay nomeny zareo 10,000 nanao teo de zao tsapany zareo daholo anie izy zao no tena tsy tiany amin'ny faritra am'izao fotoana zao mba jereo fitondrany eo moa resaka vanille io vanille tany miandro filoha Ravalomanana nga nanao an'io izy efa prix amboniny izy mbola miteny zareo président mbola amboary ary nahazo fany io za tsy hanao propagandy azy ary za koa mino tsy teny zany fa izy businessman hainy io hainy za fantany mpanao la vanille reo zany ary zareo zao mety tsy hoe tonga saina eritreretra tsara hoe ahoana re tamin'ny fitondrany nga Ravalomanana sy am'izao fotoana zao ahoana ny fipetrana tam'izay ve zay voateritery tam'izany fotoana zany ane miteny fotsiny avy reny vola vahiny de mamerina ny olona satria nisy fitokisana nisy fitantanana fampitokisana nisy fitantanana mazava teto de nandeha tsara izy io ane ny olona tapaka ny business moa zao lasa na resaka affaire lasa teny maloto amin'ny malagasy nefa manao affaire manao zavatra ny businessman fa reny mpanao zavatra tsy mety maizimaizina reny ane tena nanimba zavatra eo tapaka ny nataony tamin'ny fitondrana vala de reny nanao tao zavatra teo de io anjakany tanteraka atsika rehetra potika ny samy malagasy zao tiko potehana ny mpitondra am'izao zao averiko eto amin'ny télé mihitsy mba misy malahelo any rehefa nivorotany amin'ny arena zareo nivorotany amin'ny arena ny mpitantana am'izao fotoana zao de niteny izy de niantso anazy sasany rehefa niavy Manela aleo mba mifampiresaka iny fa ny politika no miady fa tsika tsy miady iny zao fivoriana eto amin'ny arena teo ho potehiny hatrany farany Marc Ravalomanana ho simbay ny fananany tsy ataony mivoaka eo tsy ataony sotro rano izy ho potehiny tiko jereko tiko tena tsy mivoa fa rehefa nahitany fanaovana lafarinina sy menaka tany atao masina ny potehiny iny aho tena tadidiko le tenin'olona ary za tsy niteny an'izany filoha Ravalomanana mangina fotsiny aho
andra tsy andrinao andrinay ihany zay mivavaka zay tsy hanozona anao hoe miala teo a na ho faty aloha fa ho ela velona eto fa zany ve fa rehefa nahita an'iny zavatra ho izinina nampikolaieran'ny Afrika ho farantsara iny nesorona tao amin'ny poro de za tena marina teny rahalako iny ka io tenao poteny zany fa nana enao na motoka amin'ny président Ravalo manana tahaka ninona efa nambinina iny fa nambiny Jesosy iny zaho miantso ny FFKM rene malagasy cyclone firina azo antsika kere tonga drano Covid valala zao tonga ndray miantso ny FFKM mba hivavaka miveba malagasy lasa mitory-teny eto moa fa yaka mbola tsy vita tsara le resaka Timotheo makaiza zany zao efa mandeha le contact am'le Timotheo efa mandeha daholo efa nantsina daholo ary verina daholo dareo ary ho gaga zareo fa verina daholo io a efa mandeha na hatramin'ny taloha indrindra tsy ho teneniko hoe daholo fa hosahirana reo surprise na ny Diego na Nosibe na Mahajanga Madagasikara manontolo efa mifampiresaka daholo ary zay vonona vonona satria tsara ny zavatra nataony tsara ny fitantanana tsy hita zay vadisony teo de mamerina daholo zay ary tena nahirina zareo nitondra ny nahita ny VPM Botozaza iny tonga Botozaza lany mazaka tonga Botozaza manelo verina VPM zay neo ihany fa tsy miteny zay tsy miteny zany zay zany hoe manaiky ny tenin'ny ray aman-dreny fa zay koa ne maditra rehefa atao ditra maditra mihoatra lavitra noho ny ataony fa tsy hanao an'izay potika malagasy potika Madagasikara so de mieritreritra hoe vitanay ny mitarika mihoatra tamin'ny 2009 rehefa atao fa ny ray aman-dreny tena tsy mamotika firenena isika mpanangana fa tsy mpandrava de mijanonao de mamboatra dossier tsara zao zahay hitantananay ny firenena anamboaranay ny zavatra rehetra de neniko eto hoe ny mampivoaka ny Madagasikara ingarajoela tsotra fambolena fampianarana tany tandalana tsy ataonao reo na ray ary potehinao izy rehetra reo ina zavatra andeha eto aleo tondranay azy de tsara iny eto resaka tandalana ianao maraparana antsika azy Manuel ady amin'ny kolikoly be ny resaka corruption am'izao fotoana zao efa niazana ny entina tamin'ny fandarino maly ihany moa ny resaka système anti corruption eto Madagasikara ny RAI ny Samfinina ny PAC ny Bianco ny CSI reo aloha zany ny hoe rafitra hita maso fa ny zavatra rehetrarehetra zay hita rehetra de tena betsaka mihitsy no misesisesy miakatra fitsarany etsero ny resaka kolikoly matanjaka be mihitsy maraparana antsika azy ianao moa ny kristianina mafana fo mivavaka ohatrohatry zay le sary Madagasikara kehitriny Manuel zay na misy zany Bianco am'izao fotoana zao gaga nendrangah iny tsy miteny izy betsaka kolikoly eto na ny amin'ny farany iva na ny amin'ny fara tampony kolikoly daholo zavatra mandeha na ipaky io ne tsy mitaradalana zany nahoana sasany gadrainao nahoana sasany mivoaka zao heny hoe zeny kinampy sa mivoaka any de nefa efa tsy hita nefa ny sasany gadrainao aza manao aza mitongilana rehefa mitsara fa ny kolikoly tena manimba firenena io ny kolikoly tany amin'ny baiboly zany namono iny zareo ny Jesosy nanao kolikoly Jodasy vola 3 de zany ve itsika ty ho Sodoma Gomora sanatria fa mieritreritra zany kolikoly manjaka loatra ny fitsarana mitongilana sady tsy marina ve sa ny telefona de hoe avoa ihanina de ihanina tazomy ny fitsarana ny tany be debe ny tany malagasy alainy karana ny fasandrazana alainy karana de miazoazo tsika malagasy de zao hamorona tribunaly satria tribunaly sasany reo ngamba manao kolikoly izy ngay mpitondra izy koa ve manao kolikoly ny PM ve manao kolikoly samy ministre manao kolikoly fa tsy fantatra tsony mivaralila ty tena tonga amin'ny tamin'ny 91 zao mivaralila ny fitondrana am'izao fotoana zao tena mivaralila fa mihoatra lavitra am'zany zava-misy mihoatra lavitra tena lavitra ny zava-misy am'izao fotoana zao fa anjaran'ny ACC mandinika ny zavatra rehetra diso mandika lalam-panorena iny fa napahakevitra raisinareo tsy afaka atonareo ve sa matahotra sa nitendreny sa hiandry olona hidina an-dalambe raha midina an-dalambe efa rava io efa misasaka ny 2022 2023 mametra-pialana izy firy volana mialohan'ny fifidianana moa iny de manao propagande mialoha miniary
Maranasitsika Manuela, mahafinaritra ny adevitra satria zay resaka mahitsihitsy zava-misy any faritra zay mihitsy any koa sy ny fomba fijerina ara-pirenena ny zahantsika nresana teto. Inare ny avatravatra sy ny temfary no entinao anyvoaka malagasy sy ny mpijery antsika manerina izao tontolo zao. Ny afatra moa zany ny teny apetrako zany ho antsika malagasy rehetra na any ivelany, ianareo any ivelany mitady raha finahitra any jereo malagasy, reraka malagasy, marina fa sahirana amin'ity aretina ty sika rehetra. Jereo ny firenena zay mahay tsara miverina tany, ahoana moa iverenany eto any izy mikarama ambony mety mivola ariary midina ambany be ho sahirana ihany, fa ho antsika eto an-tanindrazana isika rehetra mifaritra 3 mantsy izy zao mieritreritra tsara amindray mitoraka aty amin'ny fiainantsika rehetra, amin'ny fiain'ny taranaka apetraka, ny fianarana tsy mandeha amin'ny laoniny, ny mpianatra eny amin'ny université potehina tsy anam-pahaizana, tsisy manam-pahaizana intsony, ny mpampianatra université apolaharina mipetraka ery amin'ny goudron ry, ny mpampianatra université mandeha tongotra, ireo manina reo menao 4x4, ny DG ny anina ry, ny directeur ny terasy mahazo tomobile, ny mpampianatra ny université doctorat, io ny ataony anaovantsika azy, anaovanareo azy fa tsy zahay, ny mpianatra tsisy mianatra tsisy manam-pahaizana ane, zany hoe hataon'olo boto eto zany malagasy, ireo taranaka malagasy ho mpiasa ambany fa tsisy tantana firenena, ny arena lasa, ny volamena lasa, ny vatosoa lasa. Mijery tsara, tsy mametraka ny radio amin'ny 2023, mamerina marika Ravalomanana amin'ny fitondrana, angatahantsika izy, vavahantsika izy, mivavaka ho azy, anana fahasalamana tsara, angatahana moa zany sa miantso azy, miantso azy hitodika ny firenena, hirotsaka, hamerina ny Madagasikara, ao anatiny fahaleovantena tsara, ao anatiny fahavitahantena ara-tsakafo, fipetrahana tsara amin'ny fampianarana rehetra, ny fipetrahana tsara ny fitrandrana ny arenan'ny kibon-tany ara-dalàna mitovy tantana isika rehetra, na ny amfaritra hamboatra ny lala Madagasikara manontolo zay mampimenimenina ny rahalago député Brunel Ikongo. Miantso amin'ny président zany maka fahefana isika tiako Madagasikara, amboaritsika daholo ireo goudron amboarinareo, vitany haina ane miady varotra sa mandahateny, miady tsara hoe zao ny programme ataoko hitondra Madagasikara hivoana azy haingana. Ny lalana aloha tena mampivoaka haingana am'izao fotoana zao, am'izao fahasarana betsabe, zao fitondrana zao tsy mahavita fa miantso ny malagasy rehetra, indrindra tsika any Antsimo, ela zay, voamafy zay, nandihizana teo, zao reraka, kivy, menimenina, tsisy hoanina, tsisy zavatra azo atao any Antsimo tena fay, de mahaiza tsara amin'ny fifidianana, mandiana isy refonte, tsy maintsy misy refonte io, fanovana an'io lisy mpifidianana io, de mandiana isika rehetra misoratra anarana, manava volontaire mihitsy hoe zaho hitondra arnety hitety trano, hitondra manao kara-panondro tsara, de jerena ny lista, ary zaho miantso ny fanjakana am'izao fotoana zao, io lisy mpifidianana io mba tsy atao secret zany fa azo jeren'olona rehetra io, na mbola sy tonga ara fifidianana fa vita ao de jerena fa tsy hoe am'izao misokatra sokafo mandava-taona eo aloha, satria zaza teraka mitombotombo taona fa tsy hoe misokafana am'izao de mihidy am'izao de tsy mety io, tsy secret zany lisy mpifidianana, mijery tsara daholy, manao concertation nationale tsika, zay ny mety raha za Manuela tsy mety amiko bulletin unique Madagasikara malagasy fampianarana ary poteny mbola tsy mahita taratasy betsaka, zany na voatany Antsimo ane fitany zareo ihany de tanany am'izay apetraka, aleo samy manana an'iny bulletin iny, izy firenena mandroso ara, France ny États-Unis ara reny no ataony, de tsika aty amin'ny firenena sahirana aty reny no apetrany, na io CENI io ne manahirana, tokony tena izy ampiasao reo ty administrateur civil tena misy katraka ne sy administrateur civil, asio direction anankiray ihany ao ministère-ny tany mikarakara fifidianana mahaleo tena, fa tsy mitovy am'le district tany Soavinandrina iny, manahirana corde, manahirana tany Soavinandrina reny ataonareo moa lasa manao propagande angarainy, zao mino fa anaran'ny président Ravalomanana zao naveriverin'olona tao Soavinandrina tamin'iny mitondray mitoragna io, fa zay ho antsika rehetra mirary soa, miantso ndray mandeha, mivavaka ny malagasy, lasa
lavaka lasa ny anatykizo tonga eto ny drogy isan-karazany so de hitsindrona drogy ny taranakitsikar zao lalàna mipelaka anao tao zao ndray hanala zaza engany mba tsisy atao Madagasikara zany rehetra zany miantso anareo député koa mafa an'io aza mifidy an'io zalahy akamaroanareo kristianina daholo de mirary soa kotain Jesosy. Eny ary de makasitraka ny Zokobe Manuela itsika zay niaraka tamitsika tamty alakamisy fa 7 ny volana May ty de iny fiarahana tam Manuel iny ihany koa no anakatonatsika ny fandaharana zany hanomezako fotoana anao ndray rapitso Zoma vahiny hafa adevitra hafa solombavambaoka hafa ndray niaraka amitsika mbola ndrarapirenena hatrany no fampiresahantsika isika moa zany de mezaka manina zay fomba afiasa zay hoe tena zava-misy any fotony ary manao tour d'horizon mihitsy tsika am zava-misy eto amin'ny firenena tena miodiny tsika ezahantsika lalovana daholo ny lohahevitra rehetrarehetra ary rehefa misy lohahevitra zay teny everitsika fa tena hitondrahana fanamafisana ao anatin'izay hoe tena maso ny firenena dia hoetsintsika le izy rehefa misy ihany koa zavatra everitsika fa vaovao tsara ampitaina matetetika de ampitaitsika matetetika zany rehetrarehetra zany nataontsika fomba fiasa mba ahafahantsika miody sy mametraka ho zava-dehibe tia fandarina miara ty zany raisitsika ho kapitala mihitsy zany kapitalizentsika mihitsy ny fisiny ty fandarana ty zany mba ahafahantsika manao fanabeazana ifampitana vaovao naovana fanadidina ary hanotsanana reo zavatra tsy mety ary mitondra fahalovana tsy fetezana eto amin'ty firenena ity zay no hamaranako ny fotoana ary ameza koa ny mandra presaka sy mandra piona antsika indray rapitso Zoma toklasy toko vavy.